Tompolasy tompovavy tafaraka isika menakavy ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao zoma 2 septambra 2024 izao manantitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika rehetra na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan-dranomasina dia ananterana an'izay araba ho mba ampirarintso izay araba izay midika ho fifamatorana sy fiarahana ary araba ny manjakamiadana no anaovantsika azy toy ny mahazatra araba ny manjakamiadana samy mazo ny lafivalo hatrany andafin'ny rika. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny famafakafakana, eo ny fanadiadiana, eo ny fandalinana ny zavatra izay mitranga eto amin'ny firenena. Maro ny zava-mitranga saingy tsy ho vita eto avokoa ny firesahana azy reny fa tsongaitsika ary ao anatin'izany no ahafahantsika mandalina ary ampitombotsika ihany koa ny amin'ny hoe fomba fijery ny raha volon mihitsy izy amin'ny fiatrehana nyity farana ity zany izy zavatra maromaro ho teneniny eo. Namana faniry azafy manantany ihany koa efa tazanao ambadika ao ary namana faniry no hiaraka aminy amin'izay fiatrehana ny miara-mononja MBS Radio Mada izay. Ny fanerinana ao anatin'izany dia ny ahafahanao zany manaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity. Ny mbola mitana sainy maro aloha dia ity resaka hoe vonolona tany Ikongo ity izany. Izy io tsy mipetraka fotsiny teto Madagasikara ny akony fa manerana an'izao tontolo zao ary taitra zao tontolo zao hoe inona zany zava-mitranga any amin'izany hoe distrika ny Ikongo any Madagasikara izany. Nilaza ny heviny ny vondrona Europeanina mazava zay ary tsy hoe ny vondrona Europeanina ihany fa nilaza ny heviny ihany koa ny FFKM fiombolana fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ny FFKM dia tsy hivona ihany fa ahitana ny Anglikanina, ny Luterana, ny Katolika Romanina ary ny FJKM. Dia lazao ndray hoe nifanaraka ny FFKM sy ny vondrona Europeanina tamin'ny fanehoan-kevitra satria mantsy tao anatiny ataontsika hoe 770 ora teo no nisiny izay fanambarana sy fanehoan-kevitra nataony ny FFKM sy ny vondrona Europeanina zay. Tsoroneto tsy mifandray mihitsy ireo, tsy mifanaraka mihitsy ireo hoe hiaraka amoaka fanambarana momba ny ity resaka Ikongo ity. Tsy mifanaraka ireo fa matoa zany na neo hevitra ny vondrona Europeanina izay midika hoe sehatra iraisam-pirenena, na neo hevitra ny FFKM izay sehatra goavana be eto anivon'ny firenena dia misy dikan'izay, misy lanjan'izay. Raintsika aloha ny an'ny vondrona Europeanina, ny an'ny vondrona Europeanina moa zany mizara roa ny fanehoan-keviny. Eo le vonolona tany Ikongo dia eo ny tontolo-pifidianana. Momba ny resaka vonolona tany Ikongo aloha raha fitiantsika tsotsotra no teneniny ny vondrona Europeanina dia ny hoe manameloka zany ny vondrona Europeanina ny vonolona nataon'ny zandary tany Ikongo tamin'ny farany teo iny zany. Dia ankoatr'izay dia nilaza ny vondrona Europeanina fa tsy ekeny ny fampiasana tsy amin'ny tokony ho izy ny mpitandro ny filaminana, anisan'izany ny zandary satria rehefa ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ny mpitandro ny filaminana dia miteraka zava-doza izany. Dia nilaza ihany koa ny vondrona Europeanina ny amin'ny hoe zava-dehibe ny sin'ny fanadiadiana maleo-tena, enquête indépendante, ary ankoatran'ny izay dia fanadiadiana mahitsy, fanadiadiana mazava ka anlorana ny fitsarana izay rehetra nandika lalàna tamin'iny raharaha tany Ikongo iny. Zany no fomba fijeriny ny vondrona Europeanina. Dia niteny ihany koa ny vondrona Europeanina ny amin'ny hoe tsy ekeny ny fanaovana herisetra amin'ny olona varira. Zareny hoe fotsibobo reny zany, tsy ekeny ny vondrona Europeanina izany satria hitantsika tsara miditra ao ny resaka zon'olombelona, olombelona toy ny olombelona rehetra ny olona bobo, olombelona toy ny olona rehetra ary misy lalàna iraisam-pirenena resaka droit de l'homme ao anatin'izany, droit de l'enfance izay dridradrain'ny UNICEF isaky ny metsikoa. Misy lalàna io tompoko fa tsy arakaraky ny eritreretan'ny sasany azy. Dia laza zany ny vondrona Europeanina hoe tsy ekena ny fanaovana herisetra amin'ny olona varira na amin'ny olona bobo zany ary dia fiainana sy fiarahamonina tsy misy fanavakavahana no ilaina araka ny fanambarana ny vondrona Europeanina ihany, une vie sans discrimination ozy ary
tsy ilaina mihitsy zany hoe fiarahamonina hoe isin'ny herisetra izany. Izay no filazan'ny vondrona Europiana zany faneho-kevitra momba niny raharaha tany Kongo iny, satria efa nambarantsika teo hoe efa manerana an'izao tontolo zao no mahafantatra an'iny toe-javatra iny zany. Ny FFKM ihany koa de ny teny ny aminy hoe ajanono izy ny FFKM ny herisetra amin'ny endriny-drehetra ary ampiaro ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana, paix et sécurité, zay no filazan'ny FFKM azy dia ampanjakao ny fahamarinana. Io moa zany notoriany ny fiangonana mazava loatra ny resaka hoe fahamarinana, ampanjakao izay fahamarinana an'izay. Dia nilaza ihany koa ny FFKM ny aminy hoe ahoana moa zany ny amin'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina, satria ao zany dia efa hita mibaribary amin'izao fotoana zao fa efa tena raha itentsika hoe tsy misy dia nefa zay mihitsy no malaza azy, tsy mahatoky intsony ny mpitondra ny vahoaka matoa mitranga ireny zavatra tany Kongo ireny. Dia mitokony atao satria hoe tsy maneho hevitra fotsiny fa manolo-kevitra ihany koa, ary ny FFKM matompoko de efa nanolo-kevitra foana hatramin'izay. De mbola mafisany ray ny aminy hoe arisoa eo ambony latabatra ny resaka, arisoa eo ambony latabatra ny resaka ifampitiniana. Resaka raharaham-pirenena daholo zany teneniny zany ary efa nytenen'io ny FFKM tamin'ny 17 Jolay 2024, concertation nationale ny dikan'izany tompoko. Arosoy eo ambony latabatra ny resaka satria tsy han'ny fitondrana irery ty fireneny ty, tsy han'ny mpanohana ny an'ny rajoelona rery ty firenena malagasy ty, tsy han'ny timma rery ty firenena malagasy ty, tsy han'ny RMDM rery, fa atsika menakavy ary ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao no ataontsika mihitsy hoe manosika manery irsona makany amin'ny fionambe pirenena na ny concertation nationale. De manamafy an'izany ny FFKM madika an'izay zany de hoe tsisy clé tsony, tsisy hevitra intsony fa tsy maintsy miditra any amin'ny concertation nationale ny firenena. Tsy tombontsoanyanina na tombontsoanyanina no tsonjovony eto amin'ity fireneny ity, fa malagasy ery fa maty. Ary tena hoe vono olona faobe no zavatra misy, de mbola hitazana eto ihany ve zany? De mbola hoe anadio teny eto ihany zany, tsy vanim-potoana ny fanadiova-tena intsony zao, fa vanim-potoana ny fitadiavana ny vahaolana. Vahaolana ary zay ny tena mendrika indrindra. Arisoa eo ambony latabatra ny resaka, arisoa eo ambony latabatra ifampitiniana. Sa iandry Kongo 2 ndray, sa iandry Kongo 3 ndray. Ny tany Bekily teto, Betioka Atsimo, ny tonga teto efa mamofopofona zavatra ohatrany Kongo koa aneny ihany. Amin'izao fotoana zao olona vany ny tonga teto, lavitra zany Betioka Atsimo zany fa tonga teto izy niteny hoe zao ny zavatra mitrangany, ka zay tsy te ahita hoe i Kongo 2, i Kongo 3, i Kongo 4. Ny filazana an'izany de fisarihana ny sainy tsirairay mba andray fepetra mialoha, ary zay ny tokony ho izy, fandraisana fepetra mialoha, fa tsy hoe médecin après la mort foana takany tany Kazobe, médecin après la mort takany tany Kongo, de inona indray ny zavatra hitranga. Zay zany no fipetrakiny raha ny fanambarany ny FFKM izany. De miresaka ny concertation nationale isika satria mbola taridresaka ihany moa zany no atao. Misy zany amin'izao fotoana zao tena mivingivona mihitsy ny amin'ny izay vao resahana hoe concertation nationale an'izay, mivingivona, tsy te hiditra amin'io, ary miteny any rehetrarehetra hoe tsy ilainy zany, fitadiavan-tseza zany, sinisia sinsisa. Zao mantsy le izy. Rehefa misy ny concertation nationale, aroso eo ambony latabatra ny resaka ifampitiniana, de ny lojikany ny toy an'izany, de tsy maintsy misy ny fehi-kevitra. Tsy maintsy misy ny ataontsika hoe résolution. Zay no tsy zakany vavoniny sasany zay. Fatany mantsy fa tsy maintsy isy résolution eo. Ary le résolution voaka eo dia misy tsy maintsy isy ny antsoina hoe force exécutoire, zay afana manatanteraka aniny. Fa tsy hoe miresaka eo ambony latabatra de any de tsy hita. Efa betsaka izay resaka natao teto zay nandeha ny resaka, nafana, avy eo tsy hita ny toyany.
ka ny vahoaka malagasy tsy te hiverina amin'izany ntsony fa rehefa hoe miresaka eo ambony latabatra aroso eo ambony latabatra ny raharaha ifampitoniana tsy misy anavahany io nampanoana ny fitondrana na any pompany fitondrana eo daholy raharantsika malagasy io dia isy ny résolution de taterahana iny résolution iny mety ho voakitika ny sezany ihany na mety isy an'izao mety isy an'izao miainga amin'ny fanehoan-kevitra zay ny le spoty alefa eto hoe alefaso ny tolo-kevitra ao alefaso ny hevitra ao sy ny sisa de misy numéro telefona ao misy site ao de hoe alefaso any reny zany angonina daholo reny fa io zany resaka fifidianana ao anatin'izany rehetra zany fa be deaibe ny hevitra ivoaka ao be deaibe ary zay no tena hoe mahazava-dehibe alay concertation nationale misy miteny hoe tsy ilaina ny concertation nationale de io mba fanamariana amin'izay mitenen'izany raha tsy ilaina raha ny concertation nationale voavahanareo ve ny olana am'izao fotoan'izao fa aza manilika hoe ka fotoam-piasanay any amin'ny 2023 vo misy fifidianany fa volana aogositra tsika zao volana jolay talolo teo fahateolona tsy fahateolona roa tsy maintsy misy ny mesura raisina satria efa tena zava-doza no miseho eto Madagasikara de aza mionona fotsiny hoe aza mialokaloka fotsiny hoe efa misy rafitra eo sinsisa ka le rafitra mipetraka tsy manao ny asany de ahoana ary de miteny ny vondrona européenne miteny ny FFKM fa na nolazai ny vondrona européenne na nolazai ny FFKM amiakapeny de saika efa voalaza teto amin'ny miara-manonja daholo sa ve hoe rehefa vazaha no miteny de taitaitra fa rehefa samytsika malagasy no miteny de hoe aza meno an'izany fa mpanohatra zany vavan'ny mpitaty rakeny zany zao tsia le hevitra jerena fa mavoatsika eto de zao raha vao misy miteny raha vao misy maneho hevitra tsy le hevitra no enony fa le olona ny jerena iza le miteny tim iza le miteny ary zalao miara-manonja miteny an'izao sy zao iza no miteny président Marc Ravalomanana no miteny iza no miteny président teo aloha président Hery no miteny Hery Rajaonary Mampiana iza no miteo Rivo Rakotovao no miteny iza no miteny député Todsoa no miteny député avy any Tim zany any Ambohimanarina zany iza le miteny Roalaratsiraka no miteny de zay no mamaika le olona miteny no mahamaika fa tsy le hevitra zay teneniny zany hoe le olona zany de fa barazy ho an'ny sasany fa tsy le hevitra zay teneniny no raisina na hoe adiadiana fa tonga de lasa any amin'ny resaka fahakalana olona le izy ka izay no tsy mampandeha ny raharaha tahaka an'izao de ny anankiray koa amidi-pitianantsika satria zany zavatra resantsika zany mbola resahany fa ny razava-manantany daholo mbola avy any koa ny député Bogos sy député Todsoa zany dia niteny ihany koa ny eo anivon'ny vondrona européenne momba ny tontolo-pifidianana satria nanao fanadiadiana ary zareo pejy maromaro no niraketany an'izany hoe fanadiadiana izany de niteny ny vondrona européenne hoe raha izao ny fipetrany ary ny tsiny mihitsy ny ACC sy ny CENI dia sarotra ny isin'ny hoe inona sarotra ny inona hoe andeha amin'ny tena hoe fahamarinana marina ny fifidianana izany ary dia tsy misy ny atao hoe sincérité amin'le resaka fifidianana tena enjana be zany fiteny zany ny CENI sy ny ACC moa tena voatontonona atao anatin'ny ilay izy zany nahoana ny vondrona européenne no miteny zoan'ny tompoko no miteny izy eny mpamatsy vola ianao ane tsy mavity ninona aloha hatramin'izao amin'ny resaka fifidianana ary raha miteny ny vondrona européenne je tsy tokony tonga de hoe ho taitra indrindrandrindra ny eo anivon'ny fitondrana tsy tokony ho taitra fa enoy izay teneny ny vondrona européenne enoy de fakafakao dia raiso le izy raiso ampitiavana izay teneniny ireny sehatra iraisam-pirenena ireny fa ny vondrona européenne na ny sehatra raisam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao tompoko de efa mailo raha vao resa-bola
momba Madagasikara manala baraka zany ary mba menatra mailo ny international raha vao resabola iny le hoe fitantanana vola tamin'ny fiatrehana ny covid iny rehefa nanenenana ary be deaibe no ny teny hoe naninona ny tonga de nalefa ny gorodana tany le vola fa tsy natao oatra zao na hoe mbola na hoe nalefa tsy kelikely na hoe tsika ihany aloha fa betsaka tompoko am'izao fotoana zao ny atao hoe tetikasa na hoe fanampiana vanovelany tsy nygasona mitantam-bola faryzavreo vahiny no mitantana vola satria tsy mahatoky ianao intsony izy ka raha am'resam-pividianana ane nisy ny atao hoe basket fonde nisy ireny hoe basket fond reny zany hoe kitapo anankiray ngezabe zany a de ao anao ndraisana ny fanampiana avy any ivelany nandeha nefa le fividianana doublon fa nga le fanampiana vany velany anaovana doublon nanaovana karapanondro osoka nanaovana lisy mpividianana mandeha amin'ny tsipalehany manampy ny avany velany amin'ny arabola zany tamin'ireny fotoana reny dia le fanampiana vany velany jerena ny lisy mpividianana mata mbola saindrala mifidy ny olona anankiray lasa afaka mifidy impiry zany ve no ampiasana an'le vola avy any ivelany ka am'tindray mitorako tia fa maily ny olona ary tokony menatra isika raha vao miteny hoe isika za miteny koa anatiny satria ny tenako malagasy menatra manoloana nireo vazaha sy ny vahiny reo satria tena igagan'ny olona mihitsy ny eto Madagasikara aingana be raha vao resabola de fa hoe na resaka tetikasy io na resaka projet inona io 4% ana amin'io za tsy anao raha tsy ohatrinona ny amin'io zany foana le fitiavan-tanindrazana tsy ao ka raha ohatra zany manakina na hoe manao ny heviny masika ny vondrony Europeana ny amin'ny hoe raha zao ny fandehany a dia mampiaya zay moa le fomba fiteny diplomatique zay mampiaya ozy mampiaya ny fifidianana eto Madagasikara fifidianana iny zany fifidianana filoham-pirenena no akaiky indrindra zany aloha amin'izao fotoana zao dia tsy zany le atao hoe sincérité tena mavesatra be zany sincérité zany tsy isy zany lay sincérité fa inona moa ny tadavintsika fa inona ny tadavin'ny malagasy fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetrarehetra fa tsy tonga zay tsy ho tanteraka mihitsy zany fifidianana madio fifidianana mangarahara fifidianana eken'ny rehetrarehetra zany raha tsy misy dingana maro mipetrapetraka tsara mihitsy zay ianao vao tonga am'zany ohatran'ire fifidianana any États-Unis reny ohatran'ire fifidianana any amin'ny firenena mandroso reny ane tsy tongatonga am'izao fa fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis zao farany teo ny ramima be ny ela be vao mivoaka le valany satria na vato ray raha tsy manaiky ny Amerikanina ary na hoe fahadisoana anarana zany raha tsy manaiky an'izany ny Amerikanina ahoana zany tsy vitantsika malagasy tsy vita eto Madagasikara zany satria misy andian'olona izay mahazo aina ao anatin'ny fampanjakana ny tsy fahamarinana ary zay no teneniny FFKM fahamarinana zay toriny isan'andro eny ambony pilipitra io isan-kalahady io ary na tsy ny FFKM ara fa misy vondrona mpivavahana maromaro eto amin'ny firenena de fahamarinana ny torina fa aiza ny fampanjakana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny totondry any am-piangonana ve satria tsofotsofoan zay tsy tokony hitsofoka daholo ty raha rehetrarehetra ty de zany vokany de any amin'ny fifidiana ihany koa ka ao anatin'le hoe faneho-kevitry ny vondrony Europeana zay miay asa andy de misy ny olona akaiky amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao manakihana ny io faneho-kevitra nataon'ny Union Européenne io de eo le fanamarahantsika hoe zay ane le manahirana tsy raisina hoe ampahendrena le faneho-kevitry ny vondrona Europeana fa dia hoe tena manakina zany ny vondrona Europeana ny olona akaiky ny filoham-pirenena ary mpanolotsaina manokana mihitsy manana fomba fijeriny izy zoany tsirairay no hoe maneho hevitra fa rehefa jerena zany le izy hoe ny analana ny Madagasikara ao anatin'ny olana ny analana ny Madagasikara ao anatin'ny olana ny tanjona kanefa hevitra manahirana no tonga any amin'ny filoham-pirenena manodidina amin'ny filoham-pirenena zany milaza hoe ahoana moa ny vondrony Europeana no tonga de manakina nahoana manao préjugé nahoana moa ny vondrona Europeana no miseho mamelesona antsika malagasy
de izany zany no alefany amin'ny filoam-pirenena de isika izany tsy mahagaga raha ohatra ao le filoam-pirenena satria hevitra tahaka an'izany no tonga any amin'ny filoam-pirenena hoe nahoana ny vondrona eropeanina no manome lesona ka ianao mandray ny volany ko ohatra fotsiny zay ianao mandray ny volany ry zareo manampy am inona zao 11e fedy sa inona le sana misaotra ny teknisianna nandefan'io soratra maneho an'izay raharaha zay zany eo anao mandray ny volany ianao miara-miasa aminy sisy zoany mihitsy no maneho hevitra tsy amin'ny resam-pifidianana ihany fa amin'ny resaka hafa ihany keo lazainao fa tsy isy krizy eto amin'ny firenena mpitondra eto Madagasikara miteny hoe tsy misy krizy nefa ny olona rehetra mahita fa misy krizy eto amin'ny firenena zay zany no taridresaka aloha momba niny miraba ny fanira zafimanantany ary de efa miomana sady ny député Todisoa zany Andriamampandry hiditra eto amin'ny miara-manonja Andahoary. Eny ary sady miarabandrina no misaotra andrina tiako no manamarika aloha zany fa irina ihany koa mbola andeha hamonjy adidy amanandraikitra dia andao atsika ato amin'ny plateau izy hiatrika an'izay adidy amanandraikitra zay dia irarina soa rina amin'ny fahavitana izay adidy amanandraikitra amin'ny fiarahamonina izay izy raha teo moa isika araky nambarako dia mpanakanto satria sady mpitendry izy no mpamorikira ihany koa dia manana adidy lehibe izy eo amin'ny fiarahamonina mazava tsara mihitsy ny taridresaka ny entin'ny rina teo ny amin'ny fiainan'ny firenena rehetra ary fampidirany zany de anjarantsika no misaina mamakafaka mandalina ny amin'ny hoe inona tokoa zany ny zavatra iainany eto Madagasikara isa segondra isa minitra isan'ora fa tena nazava iny fampidirana atao anatin'ny atsasakadiny ny entin'ny rina raha be mananjara tamintsika ny saorana izy am'izay fandalinana fanadihadiana zay ary zay mampanao gazety mandehandeha any rina ao anatin'izay fikaroham-bavao tolotra amintsika izay ihany koa ny antom-pisininy fandarana miara-manonja izany isaorana ny teknisianina eto amin'ny foibe ao ambadika ao ry lalaina sy ry faly no manao ny fandaminana ao ambadika ao raha zankla ry radany ao ambony ao ary mitsirika tsara ny endriky ny fahazoantsika azy fa misy zavatra zay manahirana anay tato anatin'ny volana vitivity zay herinandro maromaro dia akevo misy manao brouillage zany ny fandaharantsika satria betsaka reo toerana zay menimenina mihitsy rehefa ao anatin'ny fotoana miara-manonja dia tsy mahazo mikasoka be ny fandaharantsika ny trangy ohatran'izany moa de efa zary ny ainana ho an'ireo kanosa ho an'ireo tsy mahazaka demokrasia an'ireo hoe tsy mahazaka lazo anaty dia manao zay etraketraka ny amin'ny tsy azon'ny olona sy tsy henon'ny olona amin'ity fandaharana ity ny namana amin'ny radio Mada ihany koa dia tsy haitsika ny manadino azy fa tena mifanampy atsika ry Nomsa ry Malala ry Robena ry ambony zany ny any faritra rehetrarehetra any isika mpanaraka ny ampitan-dranomasina de fa hitako Brest kokoa hitako Montpellier ny any Kassan ny toerana rehetrarehetra mihitsy zany zay mandray an'ity ny any Maurice any sady miasa meno antsika amin'ny alalan'ny écouteur ny any Canada San Francisco azotsika akony daholo zany ny ao Paris mazava ho azy La Réunion Saint-Anne ihany koa La Réunion Saint-Denis maro be mihitsy izy mbola ho avy eo moa député Todisoa koa rehefa avy eo tondra zay kokoa zay fa mba tsy halavan'ny resaka satria maro be ny adevitra ho resahana miaraka ny député Todisoa androany ary tena raharam-pirenena goavambe misy no ho resahantsika fa tao anatin'ny 420 ora akoatrin'ny raharaha ikongo hoe akoatrin'ny raharaha ny melaka ny amin'ny hoe colonel Dirkaby zay mietraketraka any amin'ny commissariat miaro ny mpamiliny dia vaovao nitranga omaly ihany koa efa traminy alina be tany ifozo maraina izao zany hoe lakamisy ifozoma ny mahakasika ilay voaroroy tamin'ny fakana sary ny hoe valizin'ny filoham-pirenena ka 20 izy ireo no nanovana fanadihadiana teo amin'ny mpitsara mpanao famotorana azokiny zany terianivony fitsarana ka vokatray dia 7 zany natao teo amban'ny fanaraha-maso no fitsarana na sous contrôle judiciaire fa ny ray zany lay voatondro fa nakantsary mpamily ny sapandraharaha iraisam-pirenena any Madagasikara ny ivelany dia nalefa eny Tsiafa rano vaovao zay voaraitsika maro samihafa betsaka ny azo resahana nomaly vonina Europeana sy ny FFM samy nandrotsaka fanambarana mahakasika indrindra ny vonina Europeana moa zany de rapport final nylay
mission natao teto Madagasikara notarian'ny Christian Preda zay mitarika izany iraka izany nilazany izy ireo ny fanahiny ny amin'ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara sy ny rafitra mikarakaran'izany dia ny CENI ary ny androm-panjakana mpamoaka ny didim-pifidianana dia ny ACC. Fa nomaly ihany koa ny FFKM dia nanameloka ny zava-misy tany Kongo ary nanosika hatrany tahaka ny fanambarana nataony tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay ny amin'ny hoe tsisy hevitra fa tokony hiroso amin'ny fifanantonana fifampidiniana ny mpitondra fanjakana sy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena mba hisorohana zavatra mety iseho aneriana rehetra. Fa ny any volony Européenne mbola nitohizany ny fanio-keviny ka nanemelohan'izy ireo tena amikery mihitsy ny zava-misy tany Kongo. Horesantsika eo zay rehefa aveo satria nisy faneo-kevitra natao solomam-bahoaka ny Kongo. Andriamatora zavatra an'izao fa Brunel zay ampiarahantsika amin'izao fanadihadiana izao. Eto akaiky eto ny député Bogosy zay mbola avy nanatotosany adidy fitsapana maraina, mbola nanao ny fiainona reo fokon'olona rehetra satria dia akoatra ny fitsapana maraina amin'ny efatra sasany amin'ny 10 iny de mbola misy koa ny fandraisan'olona ataony député Todsoa de aorinan'izay izy vao miazakazaka manatotosa an'ireo asa mandraraha samihafa dia isaorantsika le fahavononana mandrakariva. Napita ny teny fialantsiny amintsika ny solomam-bahoaka Madagasikara Randrena Stanislas na Rastany mbola tsy tafaradalana amintsika satria mbola any ampamitana iraka rehefa vita zay de miverina miona amintsika miresaka amintsika député Rastany. Miarahaba Andriamatoa solomam-bahoaka Todsoa Andriamampandry Todsoa Matsara eto amin'ity toerana ity indray isika zany de ianao moa mbola ava niazakazaka namita adidy dia tafaradalana eto indray isika. Ya miarabanao faniry dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka ity miara-manonjy ity na eto toerana zany na any ivelany. Tahaka ny mahazatra moa zany faniry dia miompo amam-panahy satria saika isan'andro dia misy ny havatsika na namatsika zay mamoy ny aina dia maromaro izy ireo zany na eto Madagasikara na any ivelany de miara-miombona lahelo amin'ireny mpiara-monina amintsika ireny zany ny tenanay reo mbo manarina manokana fany de saika isan'andro de misy foana ny faty amin'ny 1.30 dafoko tany ary misy kolotsaina moa zany mbo manarina sy ny ateroko azy dia le fitsapanina maraina amin'ny 10 maraina zany ka hatramin'ny 9 maraina zany dia tsy maintsy misy zany zay fiarahana zay miaraka amin'ny fokon'olona ary tsy tapaka ny tenako zany miaraka amin'ireo fokon'olona mampahery ny fianakaviana hatramanjo ao anatin'izay de mizao sary nalefan'ny fokon'olona zany zao le fitsapana maraina ahoana no lazahonareo antony sary tony endriky le adidy ataony député tanay ambaravarakazo sy amorona isan-karazany reny zao ity ary eo ihany koa zany dia reo marary zay misy foana koa ny marary isan'andro isan'ora dia ho anareo zay marary dia mitoram-bavaka anareo ny tenako mba ho salama tsara ianareo na nareo any an-trano zany na ianareo zany any amin'ny toeram-pitsaboana. Tahaka zao koa moa faniry akoatra ny mahaliana ny olona ny famakafakana zay ataontsika sy ny TFM amin'ny farany le teny fohy sy masavo de le kokoa de iaratsiny fa peta be misy ny miantso sy miangavo hoe monsieur le député asa diny manao kokoa spécial anay dia tsy aro voatanisa daholy fa aza matahotra zareo fa tsy maintsy ataoko miandalana foana isaka somary raha mbola eto zany fa misy de malahelo mihitsy tsy voatonona ao anatin'izay fa ho an'le nalahelo be dia tsy maintsy hoteneniko le nalahelo be ary ho an'ny sasany de misy surprise androany ataoko kokoa spécial. Ny voalohany amin'izany moa zany dia araka rehefa nambaranao ny solombavam-bahoaka Randrena Stanislas dia tsy eto toerana fa mamita adidy sy iraka any amin'ny faritra izy dia kokoa manokana zany ho anao rahalahy zay manao ny asa fanompoana any amin'ny faritra any izy moa dia olona tena hoe tia mijery terrain manakaiky ny vahoaka amasolombavam-bahoaka ny Madagasikara zany dia any izy amin'izao fotoana zao zay mahatonga ny tenany zany tsy manampy atsika zany amin'izao fotoana zao dia amin'ny mirary soa anazy zany amin'izay asa manandraikiny izay. Eo ihany koa zany dia kokoa ho anao i totolety zay mipetraka eny amin'ny Mahavoky
zay tsy de salama am'izao fotoana zao a de am'rary soanao ary mitona bavaka anao a am'zany tsy fahasalamanao zany. Eo ihany ko dia kokoa manokana koa ho an'ny kaina na i petit zay tonga avany Maorisy 7 taona izy tsy teto Madagasikara faniry dia tonga izy tamin'ny Afakamaly niara-nanao baolina tam'tena dia niara-nanao baolina zay maleriva dia kokoa manokana ho anao ary mbola tena kalazalahy izy a am'zany resaka baolina izay a dia mirary soa ho anazy koa zany a ao anatin'izay. Eo ihany koa dia kokoa koa zany a ho an'ny Monsieur Simon ao am'Batolampy zay mijery tsy tapaka ny miara-manonja meme zao raha namanao ary faly ery a solasolo zay izy a fanofimehany de tena hafa mihitsy a kokoa anao rahalahy eo koa i Monsieur Liva zay mipetraka eo ao am'Batolampy a zay namonjy ny JMJ moa izy a de kokoa manokana ihany koa ho an'ny madame Fafa i madame Lisy zay tena mpikatroka mafana fotim ao am-Batolampy makasitraka nareo zany a sy ny ekipa rehetra zany a amin'ny adidy amanandraikitra sy fijoroana amin'ny rariny sy amin'ny matimmatsika zany a ao anatin'izay. Eo koa dia kokoa manokana koa anao a iga madame Ralovabe zay mipetraka eo atsiminy iga madame Fafa zay mpanetana tim mahafatrafo iny amin'iny am-Batolampy sy ny manodidina iny ary tena mbola tanora tim izy a ary tena miezaka mihitsy izy a manao zay mety a izy moa dia varotra hani-masaka ny composé nem sabosy de tena matsiro a de manentana atsika zany a iny am-Batolampy sy ambo manariny iny a mba hividy hani-masaka ao amin'ny gamadame Ralovabe zay misy moa zany tena anarany zany a ao anatin'izay. Eo ihany koa zany dia kokoa manokana ho an'ny bebe Gamanda eo Andramena natao kokoa anao androany a nalahelo be mihitsy anao tamin'ny heriny a hoe zay mba ataovy monsieur le député a de kokoa manokana ho anao a de eo koa dia kokoa manokana ihany koa ho an'ny Dany ao Anoso nalahelo be koa izy faniry ary mpiaraka mpitsapa maraina amiko zany a iny Anoso sy Ambodiady iny a de kokoa manokana ho anao Dany a de mba meme am'izay a fa tena nalahelo be hono izy tsy voatongo koa tamin'ny heriny a tao anatin'izay. Eo ihany koa kokoa ho anao a Monsieur Michel zay lasa mipetraka ny votovorona na vita trano ianao ary tokanana rapitso ny tranony a de am'rary soa ho anao zany a am'izay fahavitanao ny tranonao zay zany a ao anatin'izay. Eo koa zany a dia kokoa manokana ho an'ny Gavazoly sy madame Aingo zay anisan'ny mpanofana amin'ny call center faniry zay rahan'izy ireo zany a amin'ny distime sy ny tenako zany a manao a mba akoro maimaipoana ho an'ny tanora anambo manarina dia kokoa manonokana zany a ho azy a ao anatin'izay. De eo koa dia tsy adino ny ao Anoso vavaka rehetra iny a dia kokoa manokana ho an'ny madame Rachel zay olona tena madama tena mahafinaritra be mihitsy izy a miaino antsika koa izy a am'izao fotoana zao a mirary soa amin'ny adidy amanandraikitra rehetrarehetra zany a zay ataonao a de ho tahinina an'Andriamanitra ny ianao a ao anatin'izay. Eo koa dia kokoa manokana koa amin'ny président ny ATS taloha zany hoe association ny trésorier sy ny secrétaire monsieur Lalao zay mipetraka eo Anoso vavaka koa zany a zay anisan'ny tena hoe ampitarika faniry a ny team eny Anoso vavaka sy ny manodidina iny a de makahiranao koa rahalahy amin'ny adidy amanandraikitra zay ataonao. Kokoa ihany koa zany a eniny Akazomanga nalahelo koa izy ty faniry fa efa ela mihitsy izy natao hoe ataovy kokoa monsieur le député bebe Fleur zay tena tompony Akazomanga ary tena mpanetana ary tena mpitarika ny team eny Akazomanga zay bebe an'ny Sonia izy a de izy koa zany a de anisan'ny mamiotitra eny Akazomanga miaraka ny mpanolontsaina Ralovabe sy ry monsieur Lanto zany a de mankairinareo mpikatroka rehetra zany a eny amin'iny Akazomanga iny a miaraka amin'ny bebe Fleur zany. Tsy adino ihany koa zany a iny amin'ny premier arrondissement iny a zay misy tena manaraka tsy tapaka atsika faniry misy an'le hoe madame Nirina Rabe dia kokoa manokana ho anao a de mirary soa anao a de tohizy foana ny fianonany miara-manonja izy moa de tena mankafy atsika ary tena manaraka tsy tapaka atsika zany a ao anatin'izay. Zay ngamba ny kokoa androany a
mino fa tena faly be daholo nareo a hoan'ny manaraka aza matahotra nareo a fa dia rehefa eto aho a de ataoko tsikelikely foana zay kokoko zay fa de koko banko tokana zany a hoan'ny namana tsy tabaka rehetra soan'ny olona rehetra manaraka ny miara-manonja na eto atoerana izy na anivelany ny amaranako ny fiara miorona aba faniry a zay tena nisany farany fa lehibe indrindra dia namoy lolontsika omaly a sénateur fiandraza zany a dia amin'ny sénateur azy moa ray aman-dreny ara-pitondrana izy a dia miondrika ampanajana ny tenako zany a sy ny mpiara-miasa rehetra zay fandraozany ny tany zay zany a dia miara-miombina alahelo amin'ny fianakaviana manontolo zany a sy ireo lolona rehetra zany a zay niaraka taminy a ao anatin'izay ary zao ny lahatra sy ny anjara zany a dia amin'ny alalan'ny sombavamboaka tim rehetra amin'ny alalan'ny antoko tim zany a zay hitena aketo zany a amin'ny alalana ny fanoherana rehetra zany a marina fa na de tsy mitovy azy a ny fomba fijery politika sy ny loko ika politika de gasy rairaitsika raireny de tsy maintsy mifankahery ary miara miompo-po amampana zany a amin'ny zao fahoriana zay nantaozany namana lolona izy ny vodena moa tsy samiainga aloha zany araka amin'ny fomba fiteny de everiko fa izany anao an'ity kokoa ty ho an'ny fikambanana andraina zany a de kokoa amin'ny madame député vadiny solombavamboaka Toditsoa Andriamampandry zay mahabogosy amin'ny bogosy sy ny asa amanandraikitra rehetra taterahanao boribory tamin'ny fahenina de eo ny tolotsaina lehibe sy ny tosika zay ahafahana manatotosan'ireny asa ireny avy amin'ny solombavambahoaka zany zay anisan'ny mpiara-miasa voalohany indrindra de ataovantsika kokoa zany a ny vadiny solombavambahoaka député Toditsoa sy ny fikambanana andraina zay tariany zany zay ny amin'iny député Toditsoa fa tonga de ho any Ambohimanarina tsika aloha zany satria betsaka le vaovao resantsika eo fa ity de anisan'ny vaovao misongadiny ty a satria nanomboka tamin'ny omaly zany a ny JMJ no tanterana afakomaly moa zany afakomaly ny tena fandaharam-potoana fa ianao ihany koa tsy nanadino ny tanora amin'ny fiangonana katolika hiatrika izany JMJ any Antsirabe zany na ny andro ny tanora katolika maneran-tany moa zany ho an'ny eto Madagasikara dia vakinankaratra ny falitra nandraisana azy dia any Antsirabe any zany ka na dia tsy eo ara le hoe finoana tsy tovizana dia tsy mahasakana ny tsy anao tolotana zany sy fanampiana ma député Toditsoa ny député Toditsoa mba ho vatsy eton'ireto tanora zay hiatrika ny JMJ reto député Toditsoa araka ny sary hitantsika sana amin'ny gamazatra moa rehefa eto miara-manononja aho iny mpandisy isan-kerinandro dia tsy maintsy misy zany a zay asa sosialy zay atao zany isan'andro misy faniry sy isan-kerinandro de anisan'ny sationana zany no gamenatsika dia misy zany ny fandehanan'ny tanora ho any amin'ny JMC zany teny ekara katolika teny Ambatolampy avaran-tanàna Ambohimanarina zany de nisy solotena zany ry azareo dia zay sy mopera moa io anilakio mopera vekera zay tena namafinaritra dia nitsodrano'izy ireo zany ny tenako amin'ny dialeandry zareo nitondra vavaka ary keo tsy vitan'izay fa nitondra fanampiana lela vola zany ho vatsy mba ahafahany zareo zany manatanteraka atsakany sy andavany izany JMC zany anisan'ny tena zava-dehibe marina fa tsy katolika aho fa tena manohana mihitsy ny tanora katolika rehetra ary manohana ny fiangonana katolika tsy ny katolika ihany fa eo ny FFKM ary eo koa ny fiangonana zandrany zay tena miara-miasa akaikamboko zany ao anatin'izay indrindra fa ny fiangonana rehetra eny Ambohimanarina de tsy manavaka aho na izy na iza faniry na ny FPPVM izy na adventiste izy na gapatekotiste izy na rema izy na remi izy na remo izy na izy na iza zany dia manampy ny tena koa miara-miasa amin'ny fiangonana rehetra ary mitondra zay vita ny anjara-biriky ny tena zany ahafahana manao an'izay raha pitso asabotsy dia tsara nresana ny vahoaka na Ambohimanarina fa dia ivoaka zany indray ny andiany faharoa ny deuxième vague amin'ny fanofanana ny call center dia eny tsararay moa zany no atao zany dia satria eo amin'ray volana io zany ny fanofanana zay atao zany
dia mivoaka rapitra zany a reo zandritsika reo a reo zanakitsika reo zany a ary efa miditra sahady de andiany fahatelo zany ao anatin'izay satria be zany le fitakina le filana ataon'ny tanora fanery ao anatin'izay a maimaim-poana zany izy io a ary rapitra zany de misy famoahana ofisialy a miaraka amin'ny certificat ara-dalàna zany a de misy cocktail zay rahana zany a am'ireo mpianatra sy ny misy final lehibe eny akanjan'ny todsoa eny anosy be say vola zay tena vahoaka mihitsy mena ary ombo matafy no mena am'zany ary ondry 700 ao anatin'zany a satria misy final maromaro ao anatin'io ary rehefa malaza mihitsy zany io kanja zay nirahako zany a sy ny mpiara-miasa amiko a miaraka amin'ny monsieur Isayamo zany a sy isorana tanteraka amin'ny fiaraha-misalahy zany a sy ny fiaraha-miasa zany a ao anatin'izay a ka dia manasa ny mponina rehetra ambo manarina ary manodidina rehetra satria faniry tsy ambo manarina ihany zany no mandray anjara ao anatin'io a fa no ny fangatahan'ny distrika hafa zany a dia misokatra zany amin'ny distrika maro no mananao an'izay zany a fifanitsanana na tournoi ara-panatsana teny zay eny ary ny solombamboaka moa akaikiny vahoaka ary manao ny asa sosialy de aratsika avy atrany am'zany amin'ny hoe feno de feno fandaram-potoana ho an'ny solombamboaka todsoa Andriamampandry fa de miandry zany nareo any Ambohimanarina eny ho an'ny Rapitso a de toy ny alahady da fety be zany a miezaka tsara ataovy tsara mise au vert ho an'ny iarika ny famarana satria omby be ary efa mahazatra moa ny hoe tsy zanazanak'omby na antonontonona omby no omeny ny solombavamboaka fa omby lehibe ary misy an'izay ondry 420 zay zany a de miezakezaka tsara zany ianareo iarika zay famarana an'izay zany amin'ny alahady io a hanaovana ny fandaminana samihafa zay ny amin'iny député Tsotsoa ho avy am'izay tsika amin'ny raharaham-pirenena ary ny hifatohan'ny sainy rehetra de ny zava-misy any Kongo efa niresahana teo satria nanomboka tamin'ny latsinainy zay fandripahana vahoaka izay araky ny fomba fanazavana samihafa zay notanterina avy tany amin'ny distrika ny Kongo. Mino fa naharaka tsara ny vaovao ny solombamboaka Todsoa Andriamampandry ary ho ataontsika ao anatin'ny lohahevitry ny resaka amin'ity fandaran'ity ny zava-misy any Kongo fa mialohan'ny tena hidirantsika amin'izay député Todsoa dia nisy fanehoan-kevitra nataon'ny solombamboaka Brunel Razafy Tsiandrao fa omaly tamin'ny fahitalavitra rahavavy iray Real TV zany manamafy ny zava-misy sy ny fomba fahitany ny tranga tany amin'ny distrika izay nalany azy fari-pifidianana zay nalany azy ka nakasombony amin'ny fanehoan-kevitra ny entin'ny député Brunel isika ahafahantsika ary azonao ihany koa zany mitondra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny raharaha zay mampirotsaka ranomaso manahirana ary tena hoe tsy fahita ny amin'ny eto Madagasikara hoe le andriankinana lay arony vozona no tonga amina trangan-javatra ohatrandreny ka aleo aloha zany hoenotsika ho an'izay tsy nahita ihany koa zany tamin'izay fandaran'izay sy mifanehoan-kevitry solombamboaka Brunel de hoenotsika ao anatina minitra vitsy na mitina ny faly azy ny zava-misy tany Ikongo mba tsy azona version hafa zany fa izy solombamboaka mihitsy no miteny hoe tahaka zao any ny zava-misy sy ny hoe inona no heviny manoloana ny endrika hanohizana ny raharaha de ny lafim-panadihadiana izany da hoara faly tsy naharitra kory le fifampiresahana de fa nandeha le tifitra vararaka ary eto de mbola manitrikitrika hatrany satria ny fampiresaka tamina témoin maro hoe taiza hoaiza tsara nareo fa tsy tonga tany amin'ny poste akory reo vahoaka reo de fa nitifirina faharoa ny mpitandro filaminana no nanatona an'le vahoaka fa tsy le vahoaka no nanatona le mpitandro filaminana tsy fitafitra tao anaty zone fitafitra tao anatina zone rozy ny gendarme manazava fa nisy sommation nisy grenade sy ny salam zany nanapariana mbo totsy ny mavoaka ny Madagasikara zay mantsy le zavatra nandrasako fa zareo zany ny teny hoe ivoaka ny fanadihadiana de aloha ihany koa mba hipetraka amin'izay hoe aloha ary andrasina le fanadihadiana fa ny zavatra azoko ambara de hoe misy limite napetraka zareo teo anolohan'ny vavadiny zareo hoe atreto tsy azonareo oarana ntsony fa zone rouge fa après le acte de nalainy zareo le bandy menamena na le tady menamena de nafindrany zareo teny aloha
an'ilay toerana zay nametrahany zareo azy a voalohany fa na le fatotra voalohany na le fatotra faharoa naroso dia mbola tsy tonga teny amin'ny vavahadiny kazerina mbola tsy tonga teo amin'ny biraoan'ny postra akory ka le filazana hoe nisy ny danger iny zay mantsy ny condition sy ny économe na légitime défense zavatra anankiroa ihany tena goavana be ao anatin'le izy na de telo sy telo ary le izy nyvoalaza ny droit pénal général fa ny tena condition sy ny économe de hoe danger réel aloha ary danger imminent zay ianao zany avao afaka amin'ny riposta na hoe miaro tena nefa tsy maintsy avec proportionnalité tsy maintsy mifandanja ny fanoherana ataonao raha ohatra zany ka nandeha le tira ka coup par coup dia azo netretina hoe miaro tena ry zareo zany ary mievakeo an'le olona fa raha ohatra ka hoe rafalina amina basy marivava amina kalasnikofy ao anatina minitra lava tena mialatsiny fa tsy ferovateny zany fa fandripahana vahoaka ary zay ny considéreko an'io acte io hoe massacre io tena hoe fandripahana vahoaka satria rafalina tao anatina minitra lava nefa ny olona fasinao tsy dahalo fa vahoaka fokon'olona nataotsika hoe misy arme blanche teny aminy apparente tsy maninona fa tena ny teny an-tanan'ireo manana sary be dehibe manana vidéo mampiseho an'izany rehetrarehetra zany ka inona tsy namoanao an'izay sary sy vidéo zay hoan'ny mangarahara ianao ihany ange miteny teo fa hoe anao famitorana ny sandary dia mba tsy brûler etapy dia aleo ihany koa zahay aty amin'ny fiarovana ny vahoaka iandry izay famitorana zay ary anisany taky ataoko zay hoe ataovy matotra tsara ary ataovy lalina sy amin'ny antsipriany tsara lay ankety ahafantarana ny tompona andraikitra sy ahafantarana ny anjara andraikitry ny tsirairay avy tao anatin'le raharaha ary mbola nandratry maso ihany no mitantara fa tao anaty tao alohan'io zavatra nitranga io na ny marimarina kokoa tao anatin'ny fifampiresana zay ny fanaovan'le ray aman-dreny avy aty amin'le fokon'olona sy lay mpitandro filaminana no nisy tompona andraikitra lehibe anankiray ao anatin'ny mpitandro filaminana fampiresaka amin'olona amina telefona kit main libre hoe zao zavatra mitranga ato dia misy miteny ao anatin'le telefona manome baiko hoe tonga de rafaleo nomena nany anaran'ny olona io nomena nany anaran'le tompona andraikitra mpitandro filaminana nandray le apela sy mifampiresaka tamin'io dia zay ny zavatra mitranga ambonin' zany io mpitandro filaminana io fampiresaka tamin'ny lehibe any taty Antananarivo fotoana lava talohany io hoe mahiany feo zahay fa hiakatra ty aminay ny vahoaka n'Ambatolampy hitaky an'ireto olona reto ka mangataka fitaovana zay hievacuena an'ireto olona reto fa tsy namaliny taty Antananarivo zavatra fantatra daholo zany evacuena le suspect voany konikonina zany ny tany Ambatolampy de fa naheno zany ny mpitandro filaminana hoe mikonikonina ny any Ambatolampy de hiakatra ty hony hitaky an'ireto olona reto de fa nanao antso tamin'ny lehibe any taty Antananarivo io tompona andraikitra fitandrona filaminana io za moa tsy tianonona ny gradiny sy ny fonctionne mba tsy cible azy directement na hoe honomement visé izy ao anatin'izao resaka izao fa apetrako amin'izay fotsiny hoe tompona andraikitra izy mifampiresaka hoe andefasy fitaovana hievacuena an'ireto olona reto fa milaza hiakatra ty Ambatolampy fa tsy namaly Antananarivo tompoko voaka ny Ambatolampy amin'io mangataka fitsaram-bahoaka ve ny akarany antso sa ina hoe avoa le olona fa ovononay oentinay fotsiny zay fangatahany zareo oentinay fotsiny ozy izy hoe omeo anay le olona oentinay fotsiny dia rehefa nantany hoe ioentinareo ataonareo inona hoadiadinay ahafantaranay bebe kokoa sy ahafantaranay mipiraitsy kombakomba zay moa zany ny version hoe ahafantaranay bebe kokoa sy ahafantaranay mipiraitsy kombakomba fa magnino nareo ny nagnano an'izany zay fa tsy matoko koa ny mpitandro filaminana zay fa tsy matoko koa ny fitsarana amintsika eto
zay no ataontsika hoe oronatsary sy feo famotinana ny fandarinao maly tamin'ny radio Rahavavy tsy miankina iny zany de fiara-miasa de isaorana moa zany sady nindrana sarytsika de rariny sitsiny raha ohatra tsika ka misaotra am'izay hoe findramatsary natao tamin'ny fahitalavitra Rahavavy tsy miankina zay. Iny ny version mazava tsara mihitsy fandripahana vahoaka tifitra vararaka rafalina masakra ny filazany ny solombamoaka ny kongo ny zava-misy tany ikongo tamin'ny fotoana ny alatsinainy député Totosoa ny amin'ny endrikendriky ny vaovao voarainy ko teo amin'ny mpitandro ny filaminana zany sy ny vahoaka taiza no fepetra sakana inona no adevitra nisy teo anatiny tao ary izany nanantona ny vahoaka de ny mpitandro ny filaminana araky nambarany solombamoaka teo taiza ny toerana nisy mivahoaka dia nazavainy ny solombamoaka teo zany. Iza no nanome baiko de fantatry ny solomavamboaka zany satria nambarany fa nisy antso atalibina tao natompona andraikitra mpitandro filaminana tamina tompona andraikitra lehibe anankiray kit main libre izany rehetrarehetra izany. Nambarana koa ny position mivahoaka nahatonga ny netsika iny de hoe niezaka haka ireo voaroroy tamin'ny ndraraha iny izy ireo mba ho adiadiny satria tsy mahatokytsony ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ireo vahoaka. Zay zany raha fitinina lizy député Totosoa fa ny zava-dehibe de hoe ny fiaoan'ny solombamoaka Brunel mihitsy raha zafitsy andreo fa no niresaka ny zava-misy say tsara ny hitondrana reny adrevitra eny ka ny fomba fijerinao député Totosoa satria vaovao lehibe tamin'ny terinandro ty ary mbola mito moa le vaovao satria mbola alefantsika eo indray ny hevitry nyreo vondrona hafa zany. Ya iny vaovao iny moa zany dia itoy foana iny satria mpakatandrazana amitsika no maty amina herisetra zay mamofady teto amin'ny fifiny firenena. Mazava angamba nge le teo sonom-bavam-bahoaka i Brunel no tsara toerana indrindra amin'ny afanazavana ny zavatra tahaka ireny satria sonom-bavam-bahoaka ny Madagasikara izy voafidy tao ikongo. Zany hoe tao am'le toerana zany tany amin'ny distrika zany zay niarana zay famonoana zay. Hitatsika tamin'ireny fa sanatriny zany sala amin'ny hoe mamono akoho na mamono voalavo ny mamono ny mpiray-tandrazana amitsika. Tsy azo ikena zavatra tahaka ireny ary mazava ny voalaza teo nge le vahoaka tsy any amina zone roza akory de hoana ny tonga de tofirinao tokony mbola misy sommation maro isan-karazany loha atao ao anatin'izay zay anao vao tokony ho tonga na ho tonga am'izany aza ao anatin'izay. Ny voalohany zany aloha dia zao matoa nisy reny toe-javatra ireny de atompona andraikitra amin'ny voalohany am'ireny zany aloha ny gendarme zay nitifitra zany tao anatin'izay. Olona nakevara zany no nerovana tao anatin'le izy. Olona nakevara zany zay nakakeriny le zaza varira sy namono an'le reniny tao anatin'le izy. Satria aloha ve zany miaro olona anakevatra de mamono vahoaka 20 mahery any amin'ny hôpitaly efa 70 mahery zao mbola maratra am'izao fotoana zao. Le fanapa-kevitra ohatray zany ohatrany hoe tena hoe masadaikatra ary mahavaky fo zany ny zavatra tahaka ireny faniry zay tsy tokony ikena eto amin'ny tany sy ny firenena. Tadidio ary tsarovy fa mifanipaka be da be amin'ny tenin'ny mpitondra ny tenin'ny solombavam-bahoaka Brunel zay tsara toerana indrindra fa izy ny solombavam-bahoaka lany voafidy ary tadidio fa iny solombavam-bahoaka iny tsy solombavam-bahoaka Tima fa raha solombavam-bahoaka Tima masy de lazaina fa hoe mandainga indray solombavam-bahoaka Tima de mandrangitra ao anatin'le IRD iny tompoko. Ary raha jerevantsika zao ny solombavam-bahoaka rehetra izy rery no solombavam-bahoaka IRD mba mijoro amin'ny rariny sinitsiny mitovy ny solombavam-bahoaka Tima izy rery fa sisan'izay de mpisoleraka daholy. Merci président, merci monsieur le premier ministre, merci madame le ministre, monsieur le ministre ao anatin'le izy fa izy rery no samy mijoro miteny nisy zavatra tsy mety sy ny zavatra tsy tokony atao eto amin'ity fireneny ity. Za manokana dia midiranao rahalahy mankairanao ary miara-miombona efa voalaza ny namako teto daholo, voalaza ny faniry teto daholo, voalaza ny namako solombavam-bahoaka teto sy ny vahiny teto miara-miombona alahelo
efa ny resahan'ny flora valomanana zany fahatezerana sy alahelo zay natao tamin'ny vahoaka zay tany Kongo piray raha amitsika reo ny zavatra tahaka reny zany dia tsy vitany hoe efa lasa iny ka fa aloha no avy hoe nojerena olona 20 mahery ve no maty amin'ny tsirariny tsy manatsiny de ahoana na velavelina fotsiny amin'izao zany ny zako solombavamboaka todisao ne mampahandry de miaraka aminao solombavamboaka Brunel tsy anaiky lembenana ary vonina ampisy an'izay enquête parlementaire ataon'ny solombavamboaka zay mba hampisy ny rariny sy nitsiny hoe iza no napitifitra zany tao anatin'ireny tsy maintsy misy olona namme tao faniry baiko hoe tonga de tofiro reo olona reo ny olona tsy mangalatra nge tsy dalo ny olona tsy hoe dahalo akory azo ifampiresana ngige reo olona reo ny olona ny tsy moatsinana an'izany ny vahoaka malagasy raha afaka tena hoe ifampiresahana tsara tena iny aloha raha ny ifampiresaka tsara zany tao anatin'izay fa zao zavatra zao zany dia tsy tokony eketsika mihitsy zany zao zavatra zao ary ny vahoaka nge tsy nisy ny teny misy teo hoe nao fitsaram-bahoaka ny vahoaka fa hoe anadiady zay de aseho hoe le olona mba ho jerevanay de ho resahana ely izy hoe iza mariny ianareo satria efa tsy matoko tsony ny olona indrindra ny fitandro filaminana na gendarme io na ny polisy io na ny fitsarana eto Madagasikara ny olona no ny kolikoly zay misy eran'ny Madagasikara tompona ndraiky tram'izao raha nisy reny fisehony reny fisehony zavatra reny faniry ny zavatra tao any amin'ny firenena rehetra na any ivelany ny any amin'ny tany mandroso na any amin'ny firenena afrikanina tokony tonga de nametra-pialana ny seky sy minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny minisitry ny polisy pirenena fa maninona inona mbobola ataonareo efa raha firy ve no nalasakareo vahoaka tsy manatsiny ny maratra firy inona mbola hitaingenana eo amin'ny sesy hoe ny alahelo bahoaka zany ranga tsy ho zakanareo sady ombo ray ve omby ve nomena na omby amanarivo na manaliny ary ve tsy masolo raha de masolo raha ny olona firy ao anatin'izay nalatsaka ny nalatsaka firy aza tao an'izany rangala le vahoaka efa pijanareo vahoaka amin'ny anina koanina amin'ny kere amin'ny mosary ny tsy fampikanina amin'ny rano tsy misy ny rano madio tsy misy raha mba misy anaty ambony vohatra de tapaka lava efa pijanareo am'ty vidim-piainana lafo be ty ny fahefa mividy de mbola tifitsifirina ihany veranga le vahoaka malagasy tsisy manaiky an'izany tsony eto ary tsisy manaiky lembenana ao anatin'izay androany aho dia mangataka ny filoham-pirenena sy ny prime ministre anala tsy misy atakandro ny seky ny ministre ny fiarovam-pirenena ary ministre ny sécurité publique fa nareo raha no tompona andraikitra am'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao jereva tsy fandriaman'ny eran'ny Madagasikara von'olona finingeny misy tsy ho iange reny tany akazo be reny tany asakay tany farafangana isan'andro isan'ora vakotra ny mahazo ny malagasy rehetra ambositra aizako aiza inona ndraisan'ireo tompona andraikitra anankitereo esory reo fa tsy mendrika tsony raha nga eo amin'izany toerana zany eo amin'izany andraikitra zany de iandry nyzay enquête parlementaire ho ataony député Brunel zany ve de vita ve zay nareo voanala n'izany tompona andraikitra zany ary io tsy vitany hoe esorina ihany olona 20 mahery no maty fa de sazina faran'izay enjana zay nanao zavatra tahaka izao fa tsy vitany hoe makany ianao de miresaka am'le olona ianao de mitondra omby ianao de aprepresahana eo ny olona de alamindamindamina eo ny olona de hoe milamy manontany tsy vita moramora zao faniry tsy ho vita zao satria tena efa mahonena natao amin'ny vahoaka malagasy manahoana moa ry vahoaka malagasy raha any amin'ny disika zay misy atsika any amin'ny fokotany zay misy atsika rehetra any any amin'ny commune zay misy atsika rehetra any ny ray-tapo amintsika ny vady aman-janatsika ny namatsika no totofirina ohatra an'ireny de mba ahoana moa zany ny fihetsepontsika ry vahoaka malagasy za zany de mampiratra ny isaitsika hoe efa tsy rarintsony zao ry vahoaka efa tsy izy tsony zao efa faminon'olona tena direct nge zao
mbola inona no atokisana zany a am'izao fitondrana zao ary marina le izy fa matony ny vahoaka nge miantso hoe tsy matoky intsony ny mpitandro ny filaminana ny gendarme de zao tsy matoky intsony izy ny ihany keo ny rafi-pitsarana zay misy eto Madagasikara fa jereo nge misy nge le dinina pokon'olo reny isa-paritra e maninona tsy atao averiny reny le malagasy atsika reny nge betsaka nge ny kolotsaina mahamalagasy atsika miainga amin'ny fokon'olo le ny rom-pihavanana sy ny maro isaka karazany reny reny no tokony apetraka reny sy ajaina zany any amin'ny rafitra zay misy eto Madagasikara fa matoa zao zavatra zao misy de tsy fanajana zay rafitra fokon'olona maizy azy mamalagasy atsika zay zany de manjary manao zavatra tena hoe mamofady tahaka izao zany ny mpitondra am'izao fotoa zao ary io zany dia zao aza miandrera-tsony isika so iandrasana indray afaka 2 volana afaka 2 volana afaka 6 mois de lalalaovina eo le izy de milamindamina ohatrany volamena zay aondrana isan'andro eto Madagasikara de hoe samy vita le izy tsy mijanona tsony io satria efa tena rafana iry raha latsaka zany no natao ao anatin'izay za manokana de avonina anampy ny fisombam-boaka professionnel am'izay fananganana commission d'enquête parlementaire zay satria vahoaka na ny kongo le olona vahoaka mitovy amintsika reo tsy mety zany ahoana moa no novantsika hoe anikongo hoe ataony zareo zao any kongo ka raha mikompona am'izao nge ny vavantsika raha tsy mandray andraikitra nge isika raha tsy mijoro nge isika de ho asiandraiky any amin'ny distrika avy ho asiandray any Manakarana ny any Fianaratsoany any Ambilibe any eny Ambohimanarina eny amin'ny 3e arrondissement eny Ambohidratrimo sy maro isan-karazany eto Madagasikara any Majunga any Tamatavy iza moa no tenantsika hoe tsy ho asiandray zay raha ohatra tsy mijoro isika vahoaka malagasy isika mpanao politika zay tokony hijoro hiaro ny vahoaka amin'ny tsirariny tahaka izao greto zany hoa ny fahendrena aloha de rehefa tsy ametrapelany reo olona anankitelo miandraikitra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara reo de tonga de isory izy zay nge teto efa nitentsika efa niry le gouverneur iny zao le tany loatra mangoro efa niteny vo nitsangy misy iny andro iny de esory avy hatrany zany isan'ny tonga de nitenan'izay esory avy hatrany ianasina herinandro teorina ny zay vo esorina ao anatin'le izy itsika ho rehefa misy hoe zavatra atao ka misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka de tokony tonga de andraindraikitra avy hatrany ao anatin'le aza jerevana kamakamy io aza jerevana loky io aza jerevana izy io fa tsy ananakavany zany ny fitaritana ny fiainam-pirenena tsoko indrindra fa hoe ny vahoaka malagasy zany hoe aina no afoy ao anatin'izay tokony mijoro ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement mandray andraikitra zany ao anatin'izay ary tokony misy sazy omena an'ireny olo reny mazava nge ny sazy tonga de efa fantatra nge hoe iza ny gendarme atao iza no nitifotra atao reny lo tonga de fantatra ao iza no lehibe an'ireny ary misy fandraisana andraikitra azo atao any misy fandraisana andraikitra nge zany tahaka an'le atao any am'le faritra melaka andraisany seka andraikitra aingana le colonel zandary dirikaby hoavitsika hoavitsika any rehefa avy eo zay indrindra fa rehefa tsy mamono olona ve de hainareo no mandray andraikitra iry fa famonoana olona de avelavelanao ho azy am'izao fotsiny tsisy anaiky an'zany eto hoe solomba-vomboaka koa nge zay eto hoe miaro ny vahoaka zay sy ny fananana ary ny asan'ny mpitandro ny filaminana tompo de tokony miaro ny vahoaka amin'ny ainy sy ny fananana fantatra hoe iza ny tompona andraikitra amin'ny distrika ny Kongo misy préfet ao misy gouverneur ao misy district ao misy lehibeany gendarmerie ao reny aloha ny tompona andraikitra voalohany fantatra ao anatin'izay iza ny lehibeany reny ny seky nge misy ny défense misy ny filaminam-bahoaka zany hoe ny ministre ny sécurité publique miaraka foana nge reo anankitelo reo faniry tompona andraikitra hotela ao anatin'izao ary tsy io ihany fandro sy fandriam-pahalemana misy eto Madagasikara iza zany de avonina ary miara miompo-po
anampy ny député Brunel zay solom-baovamboaka ny Madagasikara voafity tany Ikongo. Mazava be reny ny teniny manana sary aho izy manana feo aho fa vahoaka tsy any am'izao ndrozy koa no atao andreny raha sanatria ary ve faniry any am'izao ndrozy le olona io ianao le tifitra mbola misy hoe tifidanitra aloha sa iteny ndray le misy anankiray hoe tifidanitra tifidanitra na vofe iny ao anatin'izay mbola zay nge hoa tsy hainareo misy le hoe ahoana ny fomba fifampikasoana olona, ahoana ny fomba fitariana olona, ahoana ny fomba andaminana ny fiarahamonina, ahoana ny fitsinjovana ny aina amin'ny samy malagasy ao anatin'izay. Ny zavatra tahaka ireny zany dia tsy tokony ekena intsony misy eto amin'ny firenena. Za zany dia contre mihitsy hoe efa milamy iny fa misisa manaraka ny notandremana tsy tompoko. Malagasy mitovy amintsika reny, tsy atao verivery maina ny ain'ny olona roapolo mahery teto amin'ny firenena zay maty amin'ny tsirariny, maty amin'ny etraketraky ny mpitandro ny filaminana zay ny karamandreo nge ny vahoaka malagasy no mampikaraman'ireo tady teo zay ny etratsika vahoaka malagasy nge ny karaman'ireo mpitandro ny filaminana rehetra sy ireo mpitondro ireo de izy atao velomintsika ve iaro atsika no amono atsika tahaka izany kosa tsy de ahoana zany zao ny vady amazandrakareo olona maty reo, iza no amelona azy ianareo ahoana ny ray tapo am'ireo manana ray aman-drenireo manana zanak'ireo inona ny fitsinjovana zay omenareo anazy tsisy resaka mihitsy nge zany hatram'izao de mampalelo le izy faniry de mahonena zany ny zavatra tahaka izao. Itsika zany mpanao politika manao antso eto na izy tsika dia tokony hiady am'izao tokony hiady am'izao tsiraron'izao zao kolokolo zao ny détournement maro isan-karazany niovon'ireny ministera maro isan-karazan'ireny, ny fanondranana volamena antsokosoko, ny bois de rose, ny tsy fahaizana mitantana ny firenena, ny famparitrahana tsika voaka malagasy am'izao fotoana zao indrindrindrindra fa tonga am'izao famonon'olona mivantana izao de tokony tsarika an'izany ntsony isika vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Ho alefatsika ty horonan-tsary tany Ikongo ty taorinany reny zavatra nitranga rehetrarehetra reny ny alahelo ny vahoaka ny atrehana nyzay fahoriana zay zany arak'izao sary zay alefatsika zao nisy tomma tamina sary zay nalefana namana zany avy any Ikongo ity horonan-tsary foy ity mba hampieritreitra ny rehetra zany zao anie le fahoriana le vahoaka malagasy any Ikongo taoriana reny trangy reny ary manamarina ny teny député Totoso teo hoe tsy tokony ho vitavita moro zao raha izao ny amin'ny hoe ny amin'ny sisan'ny tandremana amina raha latsaka ainana foy de hitatsika ny sary dahoara. Malagasy mpiray tanindrazana amintsika reny ny zava-misy tany Ikongo tena mahontsa le izy ary raha ohatra ka tompona ndraiky mpahefana tsy ho tonga saina amina trangan-javatra tahaka zao mbola mieritreritra foana fa mahery matanjaka amin'ny fahefana eo ampelatany ary mbola nilika ndraikitra ny amin'ny hafa de veritsika fa angamby efa tsy manana fisainana tsony amin'ny hoe vahoaka malagasy tokony hoandrianina vahoaka malagasy masy mandidy zany ka tsy tokony ho atao tsinotsiniavina any ambadika any. Akoatran'ity adevitra ity
efa nambarany Rina Rabe Mananjara teo ny fanamelohana nataony ny vondrona Europeana makasika ity raharaha ity de ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro no indramitsika zany etona anatin'ity fandarana ity ilazana zay faneho-kevitra nataon'ny vondrona Europeana zay fa tena anisan'ny manameloka zany ny fampiasana ny hery zay natao mpitandro filaminana tany Kongo izy ireo arak'izao hita tamin'ny faneho-kevitra ny gazety Midi Madagasikara izao zany hoe 2.7 ora taorinan zany zava-misy zany dia ny teny vondrona Europeana de ety ambany moa zany de miresaka ny aminy hoe ny tokony ametrahana mazava tsara mihitsiny zay hitantsika io ni l'Union européenne a indiqué la nécessité d'une enquête indépendante afin d'établir les faits et de traduire en justice toute personne ayant enfreint la loi. Mazava tsara mihitsy zany ny amin'ny fangatahany eo anivony vondrona Europeana ny sina fanadiadina tsy miankina maleo tena zany mba ahafantarana zany ny marina amin'ity raharaha ity zany ary mametraka tsara eo ambanin'ny fitsarana reo zay verina zany fa nandika lalàna izay iny ny faneho-kevitra zany hoe efa tonga amin'ny sehatra iraisam-pirenena lizy député Todsoa ny France 24 ny RFI ny BBC reo rehetra zany hatramin'ny CNN ara de namoaka ny vaovao tany Kongo iny zany lasa nalaza lay district kely fa nalaza ratsy foana zany mampalahelo i Kongo natao tsinitsinina tamin'ny Batsiray de nalaza le resaka hoe menaka amin'ny kapsily sy vary madiko kely mba anjaran'izy ireo nandritra n'ilay fanampiana tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza Batsiray de ny sehatra rehetra samy namoaka an'izany teo amin'ny média international zany de ity ihany koa zany mbola nalaza i Kongo fa tsy nalaza tsara ny amin'ny endriky ny fampandrosoana hoe nahazo téléphérique nahazo train urbain nahazo fanampiana amina $1 million izany Kongo zany na hoe vita ny lalana 7 kilometatra vita tara ny Ariambilobe Vohimara moa anaovana oeraoera tsy maintsy mandeha am'izao satria zay koa mba lalana lavalava mba vitan'le fitondrana zay efa projet tamin'ny andro président Marc Ravalomanina nanaovana azy ary projet an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa noho ny continuité de l'État de nataon'izao fitondrana zao le izy de iny nde hoentina oeraoerandray zany aminona lolo hoe mba miasa hono le fanjakana anarana rinadi an'le vahoaka malagasy ao anatin'izao adalana miopapana izao iny zavatra nitranga député Todsoa mamenatra lizy ary tena tsy vita mamenatra fa sady mahasorena maharikoriko mieritreritra n'ilay fomba mampanao an'le olona izay verina fa manana fahefana eto Madagasikara. Ia tena mahavaky fo mihitsy ny mijery an'le piraitandrazanantsika tany Kongo teo hitantsika ny ranomason'ireo rem-pianakaviana zany zay nianjadiny zany fahoriany zany ary iny no niresahako tika hoe raha mba ny zanakitsika moa ny zafikelitsika ny vaditsika ny raitapo amintsika no vonovonoany olona ny lazana hoe tandroka arony vozona indray no mitifitra atsika tokony zareo ny arony fananatsika sy ny atsika zay no mitifitra atsika tahaka an'ireny dia anaiky an'izany fa isika ary ny tena mahonena ao anatin'ity raharaha ty dia ny tisika ny Kongo zay ny faritra Atsimosana dia anisan'ny tena hoe gisitra indrindra zany amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara ary tsy io ihany ary magaka faniry fa ny any amin'ny faritra tsy raran'izao fitondran'izao mihitsy ny olona any amin'ny faritra fa ny azy dia matahotra amin'ny vahoakana Antananarivo dia eto izy no hoe anao téléphérique mba hoe mba ampilamilama ny sain'ny vahoakana Antananarivo nefa vao maika tsy raha-paminao amin'ny vahoakana Antananarivo nkika zany nefa $4 million no anaovana an'io ary marina ny teny député gouverneur namana nkena fanakanana an'iny hoe manina raha ny lalana eran'ny Madagasikara atao mbola zone enclavé nkeny disika be da be eto Madagasikara de zao ndray zao de bus be amin'ny arivo ndray no atao eto Antananarivo andanina vola betsaka fa ny any amin'ny faritra zany tsy mba jerevana mihitsy anatin'izy nefa tsy raha ny vola Antananarivo nke bus misy prioritaire firy eto tsy zany lara-pamena ho an'ny vahoakana Antananarivo fa tiana ampitambo voaka Antananarivo satria matahotra fa rehefa Antananarivo ny metsika zay vita izao fitondran'izao fa tadiova Antananarivo ke tsy tianareo
zany no teny anareo an'zany maron'zany ny akabatsahany olo député lany teto tany renivohatra tompoko ao anatin'izay fantatro ny comportement na taninarivo ao anatin'izay de ho hitatsika kely fa vao mainka ao anareo tsy mijery ny lara-pameha ny famaizana nataonareo taninarivo jereo hoe ny jiro ny rano tapaka lava zao tamin'ny herinandro iny faniry de tena enjana zara fa mandeha adiny ray fotsiny ny rano ny jiro de tapaka potika daholo ny fitaovan'ny olona any tokantrano any ny fidimpiana nataonareo io tsy voafehinareo ny solika zao efa midina mbola io ihany ve ny solika ataonareo ao anatin'izay ny asa tsy misy ny asa maritra tsy misy ny olona tsy manam-bola ny ena ny vola any aposon'ny olona fa maizana ataonareo natanarivo daholo nge zany e sy Madagasikara ny any amin'ny faritra moa zany de tsy mba jerevanareo mihitsy ao anatin'le izy reny zany a dia olana lehibe am'izao fitondrana zao mazava ny teny Union Européenne to nge manametrika izy ary normal zany mazava be reny hoe tokony atsangana farany sy aingana zany a ny fitsarana zany a ny fanadina malo tena zany a am'ty raharaha ity fa efa teneniko to nge mora jerevana nge hoe iza no nitifitra fotsiny de mafantatra le olona nitifitra fa raha olona ve nasanatriny fa ry vefaniry hoe baiko avan'ny ambona hoe tifiro ka rehefa amin'ny tenenina venao hoe maloto io faza hoanina de mbola hoaninao ihany ve le izy efa hoe mahafaty io faza tao de mbola ataonao ihany ve le izy na de baiko ary zay nge tokony manana zay conscience zay tsika ny mpitandro ny filaminana na ny mpitondra na teo za mibaiko azonao anatin'le izy rehefa hoe miteraka fikorotanana ho anina fiarahamonina sy famonon'olona ve de mbola atao ihany koa zany le izy tompona andraikitra voalohany reo zany a le nitifitra amin'ny vantana de misy ny tompona andraikitra rehetra seferatsika rehetra zany a azo sasina am'izao fotoana zao ary mahasava-pia zany raiso le andraikitra fa ity de hoarahanay isan'andro eto ty faniry a ho tenentsika isan'andro eto ty ary zay rehefa ny antemera-pirenena de ho avotrany foana ity raha ty ary tsy amelanay raha tsy misy sazy farany zay enjana de enjana ho ataon'ny tompona andraikitra rehetra nanao an'zao zavatra zao sady mametra-pialana ny tompona andraikitra sady iny agatao mametra-pialana ny tompona andraikitra anankitelo sy averiko teo a amin'ny resaka mpitandro ny filaminana ary tsy vita mametra-pialana ihany fa misy sazy enjana mahatonga ianao tsy mabaiko sy mahafehn'ny élément anao incompétence ianao zéro zay ianao tsy ao aminao zany le capacité de leadership tsy ao anao le capacité managériale satria mety hiala bala nke zao izy hoe zay nge efa namme any zay hoe reza tao io nefa nataony ihany premier responsable ianao tompoko ianao sefo ianao no lehibe ianao tokony ainao foana no migeria zany ohatra mpanao baolina io nininy nataonao rehefa resy ny ekipa anao premier responsable ny coach tompoko zay mahatonga ny coach mpanao baolina fatadaza any ivelany ny club rehefa resy ianao de mametra-pialana ny coach na esorina tompona club satria ianao ny lehibe ianao no migeren'le ekipa anao ao anatin'le izy fa tsy misy hoe ny coach nga nadaka le baolina tsy maty iny ianao ny coach tompona andraikitra voalohanao ao anatin'izay de ohatra zay nareo raisy ny andraikitra manao antsoavo andro any raisy zay andraikitra zay esory ny tompona andraikitra rehetra zay tomponantoka zay voatonona tamin'ity famonoana olona ty ary sasio faran'zay enjana ary mba jerevo le maha olona am'ireo olona le fady amanjanako ireo olona zay maty reo fa tena fadiranovana aza manody fa praitan-drazana amitsika reo de mba mananonareo fomby tempo ho an'le praitan-drazana amitsika tsika moa zany miandry vaovao satria nisy zany ny évacuation natao tamin'ireo naratra avy tany Ikongo naka ny Faladina député Totsoa de miandry vaovao samihafa tsika hoe manahoana ny toe-pahasalaman'ireo olo reo misy manko milaza zany amina lafim-baovao zay voaraintsika ny amin'ny hoe nisy ny fahafatisana zany de miandry an'izay lafim-baovao samihafa izay tsika mba hahafahantsika mizara satria tena mafy isika ny ratra tsy hoe ratra tsotra fa ratra vokatry ny bala
ary mila tena fitsaboana tena maharitra sy fitandremana ary mety raha ho sitranara dia hitondra takaitra zany le malagasy havana Anikongo. De zay ngamba député Todsoa hitondra antsika fanamariana ihany zay satria anara-maso amin'io resaka évacuation io zany tsika amin'izao fotoana zao hoe azo aiza momba izay ary ikariko an'izay vaovao samy hafa izay fa itsika moa zany dia misaotra ny namana zay miezaka ny mandefa ny vaovao samy hafa aty amintsika. Tena maro zay tena nosevany ary anapinalizy konge le toeram-pitsaboana Anikongo de olona ra ihany zany tena pitsabo anatin'izy ny fitaovana zara fa misy ary zay ny olana eto amin'ity firenena ty le fitsaboana ny fitaovana tsy zarizary ny pitsabo tsy ampy ao anatin'izy kaisa moa tsy ho fatifaty foana ny olona ao anatin'izy de eto zany dia raiso tanana daholy reo olona marary rehetra reo manomboka androany de tsy jerevo ny toeram-pitsaboana rehetra tsika ito miaramontsy anke fony rehefa miteny foana jerevo ny hôpitaly rehetrarehetra eto Madagasikara na ny hôpitaly io na CHD io na CSB io na inona fa tsisy fitaovana any ary tsy ampy ny dokotera any de sao mivoaka nge hitatsika Anikongo efa mamantra le olona ny fitaovana tsy misy zary fa misy pitsabo zany ao anatin'izy de sao mivokany mitsaly le olona. Ya ny tolo-kevitra zay omeny namantsika moa zany ny mpitan-dranomasina any de hoe misaotra ny fandraisana andraikitra sy ny fahavonona ny député Todsoa ifanampy amin'ny député Brunel zany ao anatin'izay hoe enquête parlementaire zay na fananganana ny voamera zay fa tokony hijoroany sy olom-bavamboaka rehetra hoy ny namana zany zay satria tena fandripahana piraitan-drazana lizy dia tokony hijoroana sy olom-bavamboaka maro be mihitsy zany mba hiroso anatin'izay fanadihadiana lalina izay eo anivony anteny mera-pirenena irosy antsika député Todsoa ny manahirana dia iny ny zava-misy tany Anikongo fa tamin'ny faran'ny herinandro koa nefa tsika de naheno ny vaovao ny amin'ny mahakasika ny gouverneur ny Alaotra Mangoro zay karazam-baovao ny amin'ny hoe nisy fihetsika tsy nentina nataony tamina tovovavy frantsay miisa 3 zay iraka avy any amin'ny départementa Ille-et-Vilaine zany raha tamin'ny vaovao rehetra zay niparitaka zany de nesorina moa zany tamin'ny filahakevitry ministra tamin'le alarobia teo le gouverneur na Alaotra Mangoro na de teo ara ny fiarovatena nataony ary nanetsika mipiasa teo nivony faritra ny amin'ny hoe miaro sy manameloka ny fomba nanenjehana n'ity gouverneur ty fa nesoriny teo anivony filahakevitry ministra fa iny raha iny na de mbola tsy vita hatramin'ny farany ara satria nendriky ny fiara-miasa amin'izany départementa izany mbola hofatariny rehetra hoe de tapitra treo ve rehefa nialy le gouverneur sa mbola hiverina izany fiara-miasa zany de nitranga indray ny raharaha any melaka any zay ny taleny kabinetra ny gouverneur any melaka indray zay colonel eo anivony gendarmerie indray no nanapatra fahefana tamina commissariat na polisy tany Maintirano ka niezaka nanao intervention zany tamin'ny fanesorana ny mpamilona zay nidiny teo anivony fitandrona ny filaminana tany am'izany faritra andresantsika izao de io io fanararo tapahefana commissariat ny polisy nanaovana colonely Amboletra de nanao fanambarana moa zany ngaseg taorinan zany rehetrarehetra izany zay vakitsika tahaka izao le izy amty raharaha tany amin'ny faritry melaka ty akisankelo falazafady de hoe ny sotomina atao amin'ity tandrazana zany generaly Zele Serge Seg zany de hoe andraisana fepetra ilay dirikabo colonel ary ho averina ny amin'ny polisy ilay chauffeur tsy maintsy tohizana ny procédure judiciaire fa izay no lalàna nanome baiko ny zandary any an-toerana aho isambotra io chauffeur ny dirikabo io satria izay no ara-dalàna ary tsy maintsy andraisana fepetra io colonel io fa ho hitanareo io ny toyny tsy miray tsokombakomba amin'ny ratsy ny seg fa miady am'izany mba hisin'ny filaminana vaovao raiko iny député Todsoa ohatry n'izany foana le entim-panjakana de tena fanjakana anjakany totakely le fanjakana mialatsiny amin'ny fomba fitenena satria tsy hitatsony zay fomba ilazana azy ny atao hoe totakely de olona manapatra fahefana ny atao hoe totakely de tsy mahazaka fahefana fa mampiasa amin'ny fahefana ho amin'ny tombotsoa manokana ka anaparana amin'ny manodidina azy hanaovana fanodikodonam-bola mpanjakana ary hikaroana tombotsoa manokana anatin'izany fahefam-panjakana izany
zay voarara ny lalam-pandrena nefa zany de mahita endry-javatra hafahafa foana isan'andro san'andro isika de zay ny antony mahatonga antsika mieritreritra an'izay hoe tena efa misy karazana totakely ny ao anatin'le fitondram-panjakana amin'ny akapobe mihitsiny zany de miseho amina endrim-pitantanana ohatran'izao le izy de lasa isan'andro zany ianao maheno ary tsy miafina ntsony le endriky le skandale zay efa mamoetra mamoafady ary manala baraka Madagasikara eo anatria ny sehatra resam-pirenena ary indrindra manafoaka an'le vahoaka malagasy député Totoso. Io nge de zao le gouverneur reo mihitsy tsy misy elana azy daholy izy rehetra reo efa tsy araky ny lalam-pandrenana nge reo nefa nomena fahefana budget miopapana nefa inona mba vitandreo gouverneur reo ary mifaritra zay misy atsika tsararay avy fa sahala amin'io daholo ny keny no ataon'ireo fa itireo zao ny tratra akokotrany tsy fahaiza-mitantana zany ao anatin'le izy fa dia loatra mangory io reo zao no tratra mbola misy fanodikodonana kokoa nke zao anenjehana an'io gouverneur ana loatra mangory io efa navoaka tambazotra zany sy ny gazety maro isan-karazany nataon'io gouverneur ary am'ty zany faniry ary hatramin'izay isan-kerinandro misy skandalina foana ray fa tam'ty zao skandalina telo anatin'ny herinandro sady mamoehatra daholy tena le gouverneur ray koa saikana pokafo manga tamin'ny vakina karatra eno ao anatin'le manana tantara koa io gouverneur vakina karatra iny mihetsy abongo lava moa zany de fa tsy resatsy gouverneur ny bongo lava ny tasy Antananarivo koa betsaka ny adepta reo zéro daholy incompétent sady manana natantara daholy zany reo ao anatin'izay ary io nge alefa sy le fifidianana tokony fifidianana daholy io hatrany amina sefokotany zay nge lalàna ke zany fifidianana daholy io ny chef de région fa namanamany ihany no ataony ao anatin'le izy de incompétent de zao ny hafarany nge tsika efa nyteny teto de zao ny hafarany io gouverneur ny melaka io nge efa solom-bava-boboaka rehetra ny faritsy iny tena esory io le gouverneur mihitsy fa io sy mpipiara-miasa nge tena miopiafy ny zavatra ataony de mbola tsy nasaikan-damindamina an'le raha eritrereto hoe député de Madagasikara no miteny eo anatrihan'ny gouvernement député nefa IRD ary tsy ray faniry tamin'ny farany tamin'ny union tamin'ny gouvernement teo esory gouverneur zany ny député de Madagasikara tsika nge tany démocratique ny ministre amin'ny gouvernement vao miteny solom-bava-boaka de tokony arahany zany fa jereo aiza nefa izy samy izy mitovy couleur ary samy orange zany no miteny de tasomina ihany le gouverneur zao ny farany zao ny farany keo nareo tena tsy memeny nareo tsy zavatra hainareo fa zao daholo nareo menakavo mihitsy tsy mahay mitantana manaonao foana de zao ny hafarany zany antarez de jerevy io adirikap zao zany hitodika manokana aminao seka mailaka anao seka voamaly no nitranga de nytena hoe tsy mina tsokombakomba an'le tale kabinetra le coloniely fa tsy mety orseka fa hoana le von'olona tany ikongo tsy nanao fanambarana voalohany ianao nanino anao tsy nidina tany fotony tany nefa anao nge ny tompona andraikitra voalohany nisy safandraiky ny tany ny faniry nisy nylaza hoe totriny tsy teto sa na tsy teto na ina tokony ataonao mihitsy zay nandalanao tany tompona andraikitra voalohany ianao satria zandary ny tany zandary matsinona no nitifitra le izy zay indrindra fa ny tongo sao zao aiza am'izao tsy nakany akoa anao samy matahotra ave anao zay tsika aza mampime aza lalofina angal le fiainam-bahoaka koloniely ery anao mamaiky ery anao am'le skandale ataony ary le faty olona ry élément anke no tifitra le olona riseke zay nataoko hoe lizy tsy hainareo le mandray andraikitra tsy hainareo no mijery hoe urgence ny important ary tsika tsisy anaiky any zavatra totoanareo tsony am'izao fotoana zao tompona andraikitra daholo zany ianareo ao anatin'izao ary zao mitranga tao zao tsika teto miara moa zarafaniri efa roa taona zay mitranga daholo zao hita daholo ary marina ny teny solombamoaka namana anankiray zay hoe avy anao kenao izy eo de hitatsika daholo ny faratsiny rehetrarehetra fa mitombona miteninao rahalahy any anao zay député iapogosy ka tonga de hainy no tiako tenena ary tena mitombona le izy hita dao zao ny faratsiny rehetrarehetra am'izao fotoana zao ka io zany
dia ny teniko zany ao anatin'izao e tsy voajerenareo tsony a ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena jereva isan-kerinandro ny volamena ny fantrany olona miamatra isan'andro teo farany teo iny tsy fandriam-palema le 17 kilo moa de reny ve natao alisana angaty de rena tsy zavatra io natao le 17 kilo tena tsy mety a ka le izy député zany aingana ry zareo manenjika an'le dirikaby a de aingana koa manenjika an'le nakasarin'le valizy fa mirefarefa be ary miada-pandeha rehefa ikariko an'le volamena manjavinao anaty kofra le valizy zao a teo amin'ny 10 andro de nikana nefa olona makasary ery fiainaka de tao an'izany e fifofona ny aina hono inona nga nitondra pasy le olona sa ny tondra iny fa le volamena atsokosoko zay nataonareo menaka avy tao manina mbola tsy hita hatramin'izao na ny ray ary tompoko nefa firy miliary eny tokony hiditra amiko tapom-bola mpanjakana anasaovana ny firenena de mahakakaky de jerevinao tsara zao io koloniely io hoe mailaka misy zao izy anasazy an'io fa rehefa zavatra hoe koavana be ary amin'ny tena skandale be ary famonombahoaka ary sy zavatra lefa antsokosoko ary de alamindamina le izy ty misy alamindamina misy io ndray zany izy ikongozy izy a une dizaine de personnes tuées et 40 autres blessées après que la gendarmerie a ouvert le feu sur des manifestants réclamant la vindicte populaire sur des présumés aux assassins et kidnappeurs. Ty zany de tena voatondro mihitsy le hoe blessé après que la gendarmerie mazava be de ahoana le fepetra ho raisin'le sega amin'ny tony zay oa manoloana le amielaka tena tsy nite misy eo le seky sady tokony hidiny fotony anao voatonga iny izy zavatra tokony nidiny fotony ianao ao anatin'le izy mifona eo natria amin'ny vahoaka ary mametra-pialana ho naro arotela ao anatin'le izy jerevo lony maha-olombelona reo mandra-pahafatin'ireo vady aman-tsanan'izy roapolo maireo jereo le marary reo a jereo ampio izy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony a ao anatin'izay zao nge za aloha sao de mitahaky ny ray zao faniry ary mitahaky hatrany miaraka amin'ny député Tim rehetra hoe l'émotion de censure or député IRD efa faty olona mikararano zao hoe de mbobola tsy anao sy ny iaraka aminay député Tim ihany ianareo hoe mendrika an'izany anaovana motion de censure horavana zany am'izay nangaso gouvernement zao a gouvernement tsy alehany a gouvernement mpamon'olona gouvernement tsy mijery ny tombotsoan'olona gouvernement mampatra olona zay indrindra gouvernement tsy mampinana na sakafo amin'ny vahoaka malagasy a gouvernement tsy mampianatra olona tsy mampianatra vahoaka gouvernement tsy mba mijery ny fahasalamam-bahoaka endriky ny famonoan'olona daholo zany rehetra izany ka mendrika anareo a ny miala arosazina ao anatin'izany zay zany faniry a no resahako amin'ny zavatra iny fa matezitra nge wala izy tena matezitra l izy ny zavatra ataonareo ary mahatonga anareo a mangidy hoditra eo natrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy a ny zavatra ataonareo de mahatonga fa saina am'izay mba olo dehibe de la lehibe sy vavy lehibe daholo nge ianareo anatin'le izy mamenatra ny zavatra ataonareo ny amaraparanantsika azy alohan'ny idirantsika amin'ny TFM na ny tsotra foy mazava misy zavatra tena lalina be tena tiako antanina ny député Todsoa amin'ny TFM rehefa aveo ataoko surprise le izy fa ny fanambarana zay nataon'ny FFKM député Todsoa dia alala meloka niny trangatany Kongo iny na inona zany antony zany satria fandripahana vahoaka le izy araky ny hitatsika dia ny fiandohan'ny fanambarana moa zany de mazava tsara mihitsy io resahan'io zany hoe manoloana ozy izy ireo trangam-piarahamonina manaitra sy manahirina manerina anosy akoatry ny hamafy ny vidim-pianana tsy maintsy zakain'ny maro anisa le nambarany député Todsoa teo le tsy vitan'le gouvernement tamiara azy de hoe asandalo arahana fakana-keriny sy famonoana fianakaviana iray tanàna toy zay nitranga atao ambolo tarakely akazobe fakana-keriny reo zay atao anjorom-bala zazavarira zany a fitakiana fitsaram-bahoaka niteraka vony sy fandrangitan'olona amapolony fandratrana azafady olona amapolony ary tsy fandripalemana toy zay nitranga ao Ikongo tsy fahatokina lalina eo amin'ny mpitondra sy ny entina crise de confiance zany a tsy fifakazona eo amin'ny mpanao politika zay miteraka fiantsina fandrangitana eny amin'ny haino manjery sy ny sisa
resahany zany de toizantsika miakatra l izy fa ato amin'ny larana faefatra am'izay hoe tolokevitry ny FFKM zay de nambarany amin'ny manamafy ny antso efa nataonay ny FFKM io hoe nataonay io ny alahady 17 jolay ny amin'ny tokony fanatona mpitondra fanjakana sy ireo hery velona rehetra ifampidinika hijerena ifotiny ny olana ary hiaraha-metana hitady vahaolana maritra. Député Todsoa mazava zay tenny FFKM zay mazava tena mazava de raha zay fantima ndray sy fanirana no ambadiky ny FFKM zany ao anatin'iny jereo zao ngefa mitovy hevitra atao nge zao ny acteur rehetra faniry eto amin'ity firenena hatramin'ny vahiny hatramin'ny vahiny ny Union Européenne ny comité international rehetra ny FFKM zay mbola manandanja ary manana maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny FFKM nge no anisa tena hoe manana mpikambana maro anisa indrindra eran'ny Madagasikara ary manana ny tantara zany FFKM zany ny convention 31 octobre nge tamin'ny 91 ny FFKM nge no namaritra zany ary narahana ny teny taonatrisa mpanilany izy de so ny FFKM dia misaotra ny FFKM zay samby joro zany manameloka ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary eto ny FFKM dia miantso zany izy le hoe fikaonando fifampiresahana io nge le concertation nationale zay atao hoe mba hijerevantsika namoana an'izao crise tena enjana eto amin'ny tany sy ny firenena zao ny namana honorable Rahabenina momaly de nyteny ary marina ny teny hoe crise multiple mihitsy zay mihitsy am'izao fotoana zao ary tena marina zany ary za moa de efa niteny miko tetitsika faniry hoe nambarako menambena hoe crise de confiance tsy misy tsony fifampitokisana entre ny vahoaka sy ny mpitondra ny vahoaka tsy matoky ny mpitondra tsony tsisy tsony natao hoe crise de résultat zany tsisy résultat azo ny vahoaka avy amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao re zavatra skeny zany de isorana satria efa manery daholo zany zao ny mpiara-miombonantoka rehetra ny comité international ny Union Européenne ny FFKM zay mbola manamafy fa tena hoe efa be loatra ny herisetra sy ny zavatra tsy mety mahazo ny firenentsika am'izao fotoana zao de jereo ndraiky zao de itifitra FFKM zao de akala FFKM reo zao sory zareo am'izao fotoana zao de zany foana veny atsika rehefa miteny ny zavatra tsy marina ve sy manitsy lalana tokony ale de horaisina fahavalo ngely izy zay nge mavoan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ohatry le ataon'le mpanolotsaina manokany le flo alefaso kely mba lefasikely amareny misy koa avy eo ohatry mba lefasikely iton'olo tony no hoe mpanolotsaina kaleta zoky ray aman-dreny be anao ataoko hoe raha raisina raha taona de tena hoe dadabeko ianao tsy dadako akory ary fa dadabeko ny fiheverana anao satria efa nahazo azo taona le kalety ty fantatro tsara mantsy izy io za efa tany ambovombe androsy ny karazany faniry fa ianao zao de miteny zao anao eto Andriamato kalety ho vakiko mihitsy les missionnaires européens n'ont pas de leçons à nous donner pour diriger notre pays et le président a toutes les compétences nécessaires pour cela. Les soja Jean André Dikaleta zany no nitenan'iny zay mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena. Ny tianteneneny zany de hoe reo missionnaire reo Union Européenne reo zany ony dia tsy manana lesona omena ny mpitondra sy ny filohany anitsy azy am'izao fotoana zao. Zay zany tenyle raha ngaty de zay hoe ory dadabe misaina ve no notisa inona no misaina amin'ny noty mahazo ao lycée zakenina conseil spécial ve anao de zao nataona any atsimo any ambovombe androy ianao nge efa nilatsaka inony député sénateur maire ngainao lany impiriny latsaka anao tany amin'ny misy anao tany ny vahoaka any aminao rehefa mitody damosina anao de tsy menatra venao miteniteny foana miaro ny sezakeninao am'izao fotoana zao mba ray aman-dreny lehibe nga ty anao tya de mba misaina avadivadio impito ny lela vao mba miteny zany ao anatin'zay manana ny maizy azy zany missionnaire zany Union Européenne zany manana maizy azy de anao ndray ve no hijoro hoe aza miseho manome lesonanay aty inona ny fahaizanareo
matona raha mahay nareo a tsy ohatr' zao ny firenetsika de anao hoe de samy joro a samy teny samy mitifitra missionnaire européen tahaka izao ka so savatra zao zany a de anisany vomaika matezitra ny mpiara-miombona antoko zao matezitra ny comité international zany a ny zavatra atao a tahaka izao de aveo koa zao a raha pitso afaka pitso de indrindreo ndray ny FFKM efa enjenareo daholo ny fanoerana ny team am'izao fotoana zao miteny koa ny société civile am tsy mety enjehanareo de miteny daholo ndray zao a ny FFKM sy ny fiangonana rehetra de enjehanareo de inona zany de enjehanareo daholo zany zay mba mitenareo ao anatin'izy tsy hainareo raha angaly resaka politika ny politika zany nge dia hevitra hita tanana ny fiarahamonina sy ny firenena misaorana anareo hoe manana mpanohatra mahay nareo manana mpanohatra endrinareo a mbola manory hevitra anareo amin'ny fitarihana ny firenena de tokony eno ianareo a de mba mananatanteraka n'le izy fa firenena hikambanana le izy fa nareo a rehefa tenenina de tezitra de miteniteny foana de manenjika de misambotra de mitifitra zany a ao anatin'le izy ary zay nge tena kamapana eo le am'ty firenetsika ty maty iteny le izy hoe ny député Brunel zay tena IRD iringiriny ary mbola nijoro mbola tsy nametra-piarana IRD izy a fa rehefa manelinareo ny teniny mikritika anareo izy de zao nisy zava-mitranga any Kongo ohatry ny ratsiratsy ny saina hoe le vahoaka zay misy azy de natao zay ampatra azy tsy natao ny lalana sy ny zavatra rehetra ilain'ny olona de vovona fahatany ohatr' zao le olona maratsy saina iafafa le izy a malasarasa eritreritra malasarasa saina zany a ny zavatra ny zavatra zay ho ataonareo zany a am'izao fotoana zao de tsy arefy koa nge zao taingitangenanareo daholy zay zavatra tokony idirana ao anatin'le izy le JMJ mena afo mahange omena gourde omena kitapo efa ny tena teto zany ary nanamafisika eto asa maritra ho an'ny tanora ranga atao ho an'ny tanora rehetra anisan'ny zany ny tanora katolika sady volam-bahoaka keny fa tsy volanareo nyainga conseil des ministres mihitsy ny fanampiana ataonareo ho an'ny fiangonana de oeraoerinareo am'le zavatra ho atao fa tsy volanareo manokana ngereny ka zay natao hoe aza oeraoera amy zavatra tsy nataon'ny tena ary mba jerevy le marary ny voaka ary masoan'ny vavaoka jerena ao anatin'izay ka ho anareo ho anao andre matompo mpanontsainina manokana efa nahazo ny anjara ny teto daholo ny ministra ao anatina gouvernement nahazo ny anjara ny talian'ny kabinetra ny présidence fa ny titeniteny foana de nahazo ny anjaranao koa zay anao andre matompo mpanolontsainina manokana soja saonjare kaleta ianao ary milatsaka any aminao tsy lany mihitsy anao sy foky tany gaba sisanao mety alanao na olany alanao fa za mino fa tsy olany koa anao efa latsaka maire nge tany aminy député solombamoaka impirimpiry ngal lantsony iny efa mangidotra anao ina mbola tentenana foana am'zany zany ao anatin'le izy de reny ny tolotsaina lefa ny any an'le hoe rehefa atao le image le filoham-pirenena tsy misy olomanga mihitsy tsy mba misy jeune sy olomanga mihitsy fiaraka de efa inona mba zavatra vitan'ireny teto am'ty fireneny ty efa tsy mahay mitantana mbola tsy mahay mijery mpiara miasa ihany azay mavoan'ny ty mpitondro ty faniry de izy andeha andrangitra ady am'le vondrony europeana nefa tsy sery akory tsy hainy iny le nresatsika asianao TFM tamin'ery hoe tsy hain'ny mpitondra ny mametraka ny olona zay tokony mendrika apetraka eto am'ty fireneny ty iny teny fosy mazavatsika tamin'ny heriny akaolesina ho any teninay fa raha mahay nareo andao iara-iady hevitra aminay raha mahay nareo fa zay manana paikady sy stratégie tsara miaraka amin'ny flora valomanana sy ny fanoerana anarenana nytya fireneny ty fa nareo ke tsy miady hevitra aminay misy trafi zay le fanangatahako ianao andao anao débat miaraka amiko raha sanareo avoaka amin'ny télé sy ny radio sanareo solombaboaka anareo efa ny invitena hoe andao tsy aty miara-monja na ny amin'ny télé zay misy anareo any ary vonona fa matahotra tevitra nge nareo satria maninona tsy misy kokoranganareo
zay le TFM tamin'ny heriny de le Variety Man at Variety Place zay le izy la bonne personne la bonne place de eto nefa miaratra lesina miaraka député Totsoa de zao am'izay ary manomboka mandray taratasy stylo am'izay zany tsika tanora zany satria tsika tanora nge tena mila an'izy ty zany lay maimai-pona zaraina ndrehetra zay tsavozany rehetra miaraka amin'ny député Totsoa na ny olon-dehibe ary zany mpampianatra pikaroka mpampianatra indray député Totsoa am'ty anjaran'le TFM ty le tsotra fo sady mazava fa zao ny tena hoantany tsika ny député Totsoa indray zany de loi de Pareto. I Pareto io zany na hoe Vilfredo Pareto no tena anarany teratany italiana teraka 7,7 izy ary maty ny 3,7 fa naliana na tamin'ty raharaha ty dia mitovy amin'ny député Totsoa mihitsy ny lalana ny lalovana teo amin'ny resaka fianarana zany sy ny sehatra arakasa sy ny zavatra mivatsiny satria sady pahay sy mpandalina fiarahamoniny sociologue no pahay toekarena économiste de zay koa député Totsoa sociologue sy économiste izy ary mpampianatra pikaroka de nisy fonjaikevitra lehibe nanaovany Pareto fandalinana ary ny zarainy tamin'ny fiarahamonina ary nampiariny zany de zay le loi de Pareto de ny tena votoatin'le loi de Pareto am'izay no angatahantsika fanazavana amin'ny député Totsoa zay mpampianatra pikaroka mpampianatra député Totsoa zay zany le surprise kelin'ny TFM mba hoantaniko amin'ny député Totsoa satria nalinaly izy sociologue économiste tany amin'ny taonjato fa 7 nanana ny lazany zany Pareto zany. Ary ianao koa tena efa miketrika sy mikaroka mihitsy gafaniry ao anatin'izay fantaniana sy anina maro zay ataonao zay ary marina zay anisan'ny akafizy koa izy tia miaraka am'ry Karl Marx sy ry Max Weber satria mitovy ny fianarana zay nataonay zany tao anatin'izay ary efa nazavainao tao zany zay loi de Pareto zay zany betsaka mbola tsika nahino fa maromaro koa nefa nahino nefa tsy tsara hoe inona moa zany loi de Pareto zany fa hofitiniko am'le TFM moa zany hoe teny fosy mazava le 10 minitra zany amaranako ny miara-manoza de tsy maintsy misy 10 minitra foana zany teny fosy mazava ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra. Loi de Pareto moa no anoantaninao ana faniry tsara marina moa zany fa ifaniry foana zany matetika no mikaroka hoe i député misy an'ity zany inona no mba arizavao amin'ny vahoaka na ianareo vahoaka no mandefa resamisa ty amiko na miantso hoe mba azavao monsieur le député no dikan'izao dia miankina amin'le filanareo sy faniry zany no anazavako an'le izy amin'ny teny tsotra fohy sy mazava. Loi de Pareto zany sahala fanonako azy PARETO zany no fanonoratra azy. Loi de Pareto ny anarany na atao hoe principe de Pareto na hoe loi de 80-20 loi de 80-20 inona ry izy ty fihinana aveo sika sa inona ity zavatra ity. Ny loi de Pareto zany dia fikarohana nataony Pareto zay italiana zay nyresanao teo fa sady sociologue izy no économiste momba ny fizarana hetra tany amin'ny firenena européenne zany sahala hoe tany Angleterre, France, Italia, Suisse sy maro isan-karazany de ny tovitovy zany reo firenen'ireo tam'zany ka ny 20% ny mpandohetra zany dia nazahoana tombony 20% ny etra niditra tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana zay zany no nietom-boany. Tateoriana kokoa zany dia nisy koa zany ny fikarohana zay navoaka ny loi de Pareto ty na loi de 80-20 ty zany amin'ny sehatra commerce na varotra sy ny marketing zany teo am'ireo orinasa zany zay nisy mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra zany na décision zany ahafahana hoe mijery hoe inona avy ny entana tokony amidy ary inona zany nireo client afaka cible ary afaka atao cible zany na ciblena zany mba azahoana tompony zany ao anatin'izay.
de ameko ohatra vitsivitsy ianareo ao anatin'izay ohatra zany izy zao ny 20,100 ny entana miditsy zany de anazahoana 20,100 ny tombony eo ihany koa zany de nahitana araky ny fijery ny loi de Pareto zany fa 20,100 ny client zany de nazahoana tombony vola maty 20,100 ny chiffre d'affaires azo isam-bolana sy maro isan-karazana hitatsika amin'izay zany izay fijery sy ny fahombiazana azo tao anatin'ny loi de Pareto zay ny ohatra tsotsotra zany mba ahafahanareo vahoaka mahazo zavatra tsara zany de misy ohatra tsotra zany amin'ny fiainantsika andavanandro ohatra zany amin'ny resaka hoe akanjo tsika zany io akanjo tsika io zany zay fisosolotsika zany zay hita amin'ny fiarahamonitsika zany fa de matetika tsika zany misolo akanjo miovova akanjo matetika iny ihany ny akanjo anovatsika anatin'izay fa rehefa natao zany ny fandiniana de hita fa anatin'ny armoiratsika na ny fitoerana akanjotsika na ny valisytsika de hita zany fa ny 20,100 ny akanjotsika anaty armoira zay ifady-miasatsika de 20,100 ny akanjo anaovatsika ihany faniry no ifady-miasatsika zany amin'ny 20,100 ny fotoanatsika zany hoe raha misy akanjo maromaro zany eo na 10 na 20 de matetika le 20,100 foana amin'iny ihany no isolosolotsika zany amin'ny 20,100 ny fotoanatsika zany ohatra zany hoe le rangahy nony de jinina mangamanga foana no anaovany le rasony na rakoto de polo mena foana ony anaovany na polo mamanga foana no anaovany fa marana zany ianao fomba manao an'le 20,100 ny akanjotsika ohatra zany ianao ho any am-piangonana na mipaka na noely zay vao mivoaka zany le akanjo tsy de anaovanao anatin'le ohatra ray ihany koa zany eo amin'ny resaka sakafo resaka sakafo koa zany no diniatsika misy karazan-tsakafo be da be fa ny 20,100 ny sakafo hoantsika matetika zany de hoantsika matetika zany de 20,100 foana zany no hoantsika amin'ny 20,100 ny fotoanatsika nefa misy karazan-tsakafo be da be fa 20,100 ihany zany faniry reo ihany zany hoanina ifa no miverimberina zany hoanina ao anatin'zany de zay refa ny fiainantsika malagasy amin'izao fotoana zao amin'le fantrana sy ny zava-misy fa rehefa tsy anana no hoanina de tsaramaso de paty de legioma de voatavo de trondro maina reo ihany no miverimberina nefa misy 20,100 ny sakafo tsy hoantsika noho le tsy fananana ohatra zany zao ny gisa ny yavorotsonoza ianako sosy raha fitoto zany zany fiainana zany ary hita aminatin'ny loi de Pareto ary tena farany zay afahako misintona ny saitsika zany androany amin'ity loi de 80-20 ty zany de eo am'resaka toe-karena eo am'resaka toe-karena zany de hitatsika fa ny 20,100 ny malagasy mihoatra ary izy am'izao fotoana zao efa any amin'ny 90 mahery any de mahantra ny 20,100 mahery no vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa ny 20,100 ihany zany no mba milamina zany am'izao fotoana zao de rehefa jerevantsika zany le izy de ny 20,100 nyreo olona zay atao hoe manan'ireo zany no migioka ny 20,100 ny arena zay misy eto Madagasikara na ny ambonin'ny tany io na ambanin'ny tany reny zany no migoka amin'ny mamy fa le 20,100 mihoatra zany am'izao efa mihoatra le Pareto le 20,100 ny olona mahery zay tena mahantra sy fadiranovana eto Madagasikara zany de zara fa mahazo ny 20,100 ny arena zay misy eto Madagasikara de le 20,100 ny arena zay misy reo fotsiny zany no ifampizarana le 20,100 ny gasy am'izao fotoana zao dia rarintsika na mahantra sy fadiranovana ohatr' zao satria tsy équitable le richesse zany zay azo isa-tokantrano isam-baravarana ny fian'izay zany faniry rehefa oka malagasy de izao tompona andraikitra am'izay ny mpitondra fanjakana am'izany tokony nanapa-kady zany ny mpitondra ampiena zay elanelana izay
ampena zay loi de Pareto zay na tokony ahena zany le elanelana satria am'izao nke tsy misy tsony ny classe moyenne zany am'izao fotoana zao de fomba fainao elanelina zany no mampiadana ny vahoaka de mba tsisy tsony le hoe tena olona manana sy ny olona tsy manana zany fa tokony tovitovy samy miaina daholo zany ny olona ao anatin'izay mila stratégie zany mila paikady zany anjarany mpitondra zany no mametraka an'izay zany mba hiary goka daholy ny olona rehetra zany amin'ny ressource zay misy amin'ny arena zay misy zany eto Madagasikara fa sy ny olo mibitsy any akory no anondrana ny renakibony tany na ny volamena maro isan-karazany de reny ihany no iaina sy ho lasa mpanefoefo fa tokony vahoaka malagasy rehetra zany no iaina ampiadanana sy ampiraminana mitovy ao anatina firenena anankiray. Mazava ny principe Pareto ny 80-20 netony député Tojoa tamintsika teo zany adiny ray ora sasany député Tojoa androany niaraka tamintsika satria nanomboka tamin'ny 10 ora no nidirany teto amin'ny plateau pile mihitsy amin'ny 12 ora sasany zao de amarana antsika azy de areto misy fisaorana zany firaritso de mitodika ny député Tojoa sady anaovana kokoa amreto namanreto zany ary Clotilde Renaud zany tsy adino Tina Eliane Rasoavim-bola ary Carmen Jody, Gaby Andremifidy, Ririna Sora Toavy Renjaka na hoe Tovrazaka any amin'ny député Tojoa, ry Lairaintsara, ry Tahinjanary, Randremampianina, Malala Rafidy tsy adinontsika mpanaraka antsika daholo zany vakitsika zany ary Kelly Erzia, ry iza ny ato ambadika ato Elisabeth Randremiary iza daholy de marobe zany no ato anatin'izay fa ezahantsika moa zany mamaky azy zany ato anatin'ity pejy ity misy le volomboasary tafiditra koa mitsikilo de anaovana kokoa anareo de raha ohatra zany matsiary voadona na marary fo de mikisana kely aloha fa aza maka retim-po ato de ampiakatra tension na apidina tension na ampiakatra siramamy glycémie fa ity zany tsy mitsitsy ty ary tsy natao ty ampifalifaliana le fanjakana sy anareo zay mety misoleladelaka aminy fa ilazana mariny ty fandarany ty ka miditra moa zany tsy lera atao anatin'le izy de isaorana aloha zany satria lina ihany ange natonareo mitsidike mamaky ary mandray anjara ao anatin'le commentaire miaraka am'le namana efa pakasitraka pakafia le fandarana fa raha ohatra ka matsiarotsiaro tsy de metimety am'le tosodra de mikisana na am'le atodo zany tsy ho zaka le zavatra ho resahany eto de makasy sisiny kely na hoe mety akatra ny siramamy de zay zany tsy maintsy hitandremanareo satria ty tsy mitsitsy ty rehefa miresaka zay hoe 4x4 raha tsisy frein ary camion tsisy marche arrière de ohatran'izay mihitsy le fomba hitondrana azy amarantsika député Tojoa ary mampimengy le olona mihaino daholo ny kereo de misy tsy kamazaka loi de Pareto koa zao ry faniry zany hoe roapolo isan-jato izy taloha no niainao tsika de fa zao 20 isan-jaton'ireo farafa keliny de miainao tsika daholo zany fa roapolo isan-jato no tsy miainao tsika anatin'le zany reo fa tsy maninone enono zay ry any amin'ny ny mpitondra fa lesona ho anareo zay ary marina zany no ijoroanay sy ny tenanay zany ao anatin'izay afantatry zareo fa miaino anay daholo nge ao anatin'izay raha tsisy tsy miarina manonja ny akabetsahan'ny vahoaka malagasy rehetra na eto toerana na ny ivelany mbola be da be ato manao hoe mba ataovy kokoa zay misy nafinaritra mihitsy ny faneho-kevitranao fa de misy anankiroa lo ato mba raisiko kely zany dia kokoa zany ho anao mamy abogosy mamy zay mpanety ao avara tetezana kalaza lahy izy faniry sady mpampiady akoho lahy de mba mangataka hono izy faniry isinaina zao ny ao de kokoa manokana koa anao ranaina fa de sady artiste ty mamy de mba alefasony mamy gamandry vazo de mba alefasony le irany ry technicien hoe le tsy misy doublon zay ira tsara be mihitsy io de mba mangataka an'izay zany izy ka dia eto ampamaranana zany dia mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ao anatin'izay ary zay aloha no afaka natolotra anareo fantatray fa aondamosinay daholo nareo ary fantatray fa loi de Pareto efa 20% mahery any amin'ny efa 9 isan-jato ihany mihitsy aza
no mankasitraka nyty miara-manonjy ty a miainao anay zany a ao anatin'izay a ary ho andreo zay amarary fo a ny politika ny hevitra miady fa raha de amarary fo loatra zany a amin'ny zavatra tahaka izao a fa ny zava-dehibe de hoe ahoana ny fomba anarenantsika nyty fireneny ty a tsy misy zay tsy mikakaiky am'izao a fa tena mijaly isika raha ianareo le amarary fony mety hoe manan-karena na karama le ikanareo a fa mba jerevo ny havanareo ny fiarahamoninanareo inge zao hoe mantra daholo a sy fadiranovana ary zay mampisy ny miara-manondra atrany a mijoro foana zany a ary tsy maintsy maneho hevitra izy a ary tsy maintsy miteny ny tsy mety ary tsy maintsy manisy ny sosikevitra ahafahantsika zany a manitsy a zao fitondrana zao a ary tsy maintsy mijorotsika miteny marina fa azy eritrreto hoe raha tsisy arytsika afaka nyteny marina sy miteny ny mpitondra de vao mainka angamba asa zay mahazo nyty firenetitraiky ty zany a am'izao fotoana zao koa dia mirary soa samy hotahin'Andriamanitra daholo a isika menakavy de mankasitraka ka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy eny ary fefakasitrahantsika ny solombamoaka todosoa Andriamampandry ialeto izy a de mbola hiatrika ny adidy amanandraikitra eny anivon'ny anjerimanontolo efa miandro ny mpianatra zao aiza ary professeur efa ho avy izy ary examen mihitsy zao de efa ho avy a professeur Todosoa andalana amonjy atsika any a ny adidy amanandraikitra eny amin'ny fiarahamonina ihany koa efa miandry ny député Todosoa zany a ao anatin'izay sehatra samy hafa izay zay ny am'izay hiakatra eto amintsika eto ny namana satria misy azo lazaina fa mpitondra hafatra ho atsika zay any ambany volohany tatsa zany indrindra zany ka izy moa matetika no maneho hevitra zany rehefa amin'ny fotoana zay atongavany ty Antananarivo satria isika moa no teny miakara matetitetika anao Rafiredy rehefa mba misy vaovao sy zavatra tokony fampizarana satria na de lavitra ary za le tanàna misy azy rehefa tonga eto Antananarivo de mitsidika kely miara-manonja de mizara vaovao de aleo mihitsy miresaka fa tsy mampaninina zany satria ny fotoana etran'izao zany dia tsara ny fampitanana zay hoe adevitra samy hafa izay mety tsara ve fa le toerana misy ny vahintsika ok ary satria tsy maintsy manontany cadreur tsika zany afahany zany mandray tsara azy Andriamatoa Alfred miaraka amintsika avy any Ambodra Trimoanala manjaka andrina any lavitra de lavitra efa mety efa enkentsika foana zay Ambodra Trimoanala zay any analany mihitsy le izy ataotsika hoe fanakaikikaiky ananjy zoro be tsy fanalavitra any Ambodra Trimo fa tia manjaka andrina ihany ko commune Mandelaza Moramanga akaiky Mandelaza Moramanga ko zany daholo le endrikendriky le tanàna de lavitra fa mandeha tongotra miakatra ny tanàna aloha zay vao mandeha taxi brosy miazo aty Antananarivo moa zany de itonga inga Dadatoa Alfred tsy lavitra loatra sao de tokony anatina kely le micro fa resadresaka ny amin'ny raharaham-pirenena moa zany tsika ao anatiny ty zoma faharoa ny volana septambra ity eny ary miarabanao de namana faniry de miaraba ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ro zay mpanaraka ny miara-manonja ataoko manokana eto ny foloan'ny président-ny zanaky dada taloha Rakotoarivony Jean-Pierre zay miandry azy fa misy fotoana anay androanika de manoko ho avy zay fa président fa mbola noho ny raharam-pirenena mavaivay de miakatra kely plateau aloha satria barary ny ambanivohitra miresaka ikongo malazo de raisanao zany zay le ikongo efa henonareo ngale efa henonay le ikongo ary iny mihitsy no nampiazakazaka satria tatsaha namana ary gasy naman'ireo dahoara inona zavatra voalohany aloha de misaotra an'ireo Union Européenne reo FFKM mandrindra fa ny Flora Valmanana satria raha toka nanao fanambarana izy mikasika an'ireo dia matsiaro fa malagasy mitovy amin'ireo ny vahiny ara moa malaheloka maika fa samy malagasy ary zay mbola maray aman-dreny ny Flora Valmanana efa naveriko teto hoe tena miandro vao malagasy miandro vahoaka malagasy io Flora Valmanana io na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina na izy teo amin'ny fitondrana na tsy izy efa teo amin'ny fitondrana zao efa be da be ny resahako teto anisan'izany vao niodiody ny aretina di mihitsy nanao fanambarana hoe idio sisy tany io fa tsy avidy raha malagasy ray tsika maty ndray ty ny 10
de nitsangana izy zany ny tena mendrika no filoham-pirenena mendrika no ray aman-dreny de ny atao eto de hoe miara mombana lahelo sy mampahiry an'ireo vahoaka ny Kongo ze miara nitsindry azolina sy ny famonoana tena famonoana kitsirano no nahazo anareo koa de miara malelo anareo izay ao anatin'ny distrika Manjakandriana soloko teny eto ny Tatsaha satria ny Tatsaha de manana fikambanana tatsahaka de zay ny soloko teny azy mampalahelo manko de ity ny zava-misy eto am'ireo mpitandro ny filaminana nefa betsaka ny resaka nataoko teto amin'ny mpitandro ny filaminana eto amin'ny firenentsika ity ny zavatra mampalahelo dia raha niala tany aminay zao zay de saika isaky ny 8 kilometra misy mpitandro ny filaminana mijoro ny mampalahelo amin'izy ireny nefany savaina le ohatrany tsy de misava an'le papier tsy norme izy fa misava le zavatra kely le vola kely eto anatin'le papier de miakainiarina any raha tsisy eo de manolo maka zany hoe maka vola amin'ny chauffeur zany ataony fa tsy mijery zay zavatra tsy mety fanampon'izay ny zavatra horesahana amin'ireo mpitandro ny filaminana eto zay tena mahavarina anay ary betsaka tamin'ireny teo amin'ny fitakitsika ny hoe anao dinika ifadinika ny kondo fikonodom-pirenena reny de niteny tamin'ireo gendarme reo zay milahatra eo hoe ohatrany mahavarina ihany ty ataonareo ny vahoaka ry miahaka fanavotam-pirenena angamba zay tenena fanavotam-pirenena ny vahoaka ry miahaka olona ikondoa navitra ny firenena no rahonanareo basy no rahonanareo raranareo vovoka mahasempotra nefa ny zavatra ataony anasole firenena ny zavatra apetraka tanjona apetraka nareo ao hoe miara vahoaka sy ny fananany ny zavatra mampalahelo le vahoaka sy ny fananany olona ria simba ny olona koa ry le olona koa ria ohatrany be zao be maty fa nefany le fananan'olo tokana ho ampiasainy no arovanareo tsy ho ampiasainy am'izay tiany anaovana azy zany hoe le fananan'olona no tsy avelanareo ampiasainy fa tsy arovanareo amin'ny mpangalatra tsisy androba efa voaroba moa izy tamin'ny fotoan'androny de tsy haiko tsony hoe arovana atao inandray ary fa zavatra voarobany eny tao hoe io mbagoro io nefa de arovana tsy avela ampiasain'ny tompony ohatrany manahirana ihany zany zavatra mitrangy zany iny moa zany resaka kely atsipy amin'ny mpitandro filaminana hoe mba jereo hoe ary tandroko ary ny voziny anareo aleo le vozina no arovana fa le mpitondra no arovanareo le fahefan'le mpitondra no arovanareo le vahoaka avelanareo ary ka mba ozy hoe de sanatry ve de ny anotika nyty firenena ty mihitsy ny tena tanjanareo ka de amono vahoaka ohatran'ireny apetrako ty re basy anananareo reny any vahoaka ny any akanjonareo ary ny vahoaka ny vidy azy le vahoaka patronareo vonoanareo fa le olona karamainy ny vahoaka amin'ny karamanareo arovanareo ohatrany manahirana ane zany misy efaniry avy eo tsy vitany izay fa ianareo am'le zavatra ataonareo ny basinareo iny gasy ny matiny tsy mbola nisy hoe vahiny bedabena ny karana mangala tany gasy eto hoe sino vahiny mibodiny tany gasy nga mbola sahanareo nambanana basy fa le tatsaha kely sy le vahoaka kely ry mbo firy zay ny gasy gasy nalatsaky ny raha nalatsaka reo mpitandro ny filaminanareo raha mba nisao kely hoe mbo firy ny vahiny mba nambananareo basy na mangalatra tany izy na manao zavatra tsy mety izy fa le gasy zay tsy manana fitaovam-piadiana tsy manana ninina raha tena marinareo iny tena metraketraka mihitsy fa tsy raharahanareo indrindra vahiny mpanambola mahazo toko miaraka amin'ny fanjakana misy apana ary tena fantatra misy ingy moavoakatsika fotoana manaraka satria misy an'ireo karana manjakazaka mihitsy karana hoy misy tena manao ny tena fanjakazakana mihitsy ary tena manao tena ino moa zany ny fomba ilazako an'izy hoe tsindry falavo an'le malagasy misy esorika anaty zay zany reo mba tena hoe miezaka mifankatia malagasy fa misy de tena manapatra mifanana vola misy nefa tsy tokony anana ny tsombotany kely eto
de tena efa resy le malagasy de maka nyty tany maka nyty orinasy maka n'izay fanana ny malagasy kely na de efa hoe no ajariany malagasy ary misy an'izany eto manerana ny Madagasikara ao amintsika eo daholo ny lisitra sy momba azy ireo fa atsika moa tsy mbola maka fotoana tsara mihitsy amoana an'ireny trangan-javatra reny satria misy fitarainana marobe azotsika zany de toy izy mifanazavana dadatoaly mbola mijery ko tsika zao tanytsika zao bodon'ny frantsainy reo nosikely be dabe reo tsy any manapatra ny fahefana raha tena lehilahy reny tifiriny andana moentoany basy fa tsy vahoaka madinika reo no aripaka zany eny teny asanareo hiaro ny tanin-drazana hiaro ny fananana hiaro ny aim-bahoaka fa le vahoaka indray ny vonoanareo ohatry mampalelo aloha zany manao ahoana tsy fandripahalemana any aminareo any raha tsy fandripahalemana zao tato ny efa niresahako tamin'ny radio zay tato anatin'ny tapabolana angamba zay ny indroa ny somby very ny anankiray moa tany amin'ny commune Kazidandy Fokotany Taninandro de tsy tapopoka mihitsy le anankiroa fa ny anankiray tany mbola commune Kazidandy any io fa Fokotanina akaikikaiky n'Anjoy ihany faritra n'Anjoy ihany de hatram'izao de tsy fantatra aloha ny fanany fa nivindriko farany aloha mbola tsy hitako le izy akoatran'izany zany zavatra rehetra erako faritra rehetra io tsy fandripahalemana de zany hoe raha jereko zany ty zavatra eto ty betsaka ny mpitandro filaminana ny resahana fa tsy zavatra ministera ray mandeha amin'ny tokon'izay izy mihitsy eto ary tsisy androm-panjakana mandeha am'izay izy raha jerentsika zao ne zany vola lany zany komite ny fampivanam-pirenena zany tsy toko tsoforoany fa inona ny mboteniny am'izao vonolo zao mbo nitsangana an'izy gasy ny famono inona ny mboteniny am'izao zavatra tsy tovikevitra raha nitsangana an'ireo eny manosika nisy ny le hoe dialogue any aloha zany ny CFM sy ny ACDD fa anatina tranga manokana angam'izay tiany dadatoaly Fred teneny zay lany le vola tsokotsoforoana zany hoe tiako tenenina crise politique ny idirany nisiny reteto le olona mifanandrana tam'izao mbola misy olana ary mbola tsy naino nampifamatony reo olona nisy crise reo ny andohany hatam'izao le crise politique mbola eo ihany mbola miamafimafy ary ny vola be azony zareo vola very ene akoatran'izany resaka CENI resaka ACC zay tenen'ny vondrony Europiana tena zay koa mahita hoe tena tsy mandeha am'zay izy zavatra zany hoe mpanara-maso ny fifidianana zany lasa mpanao tsokombakomba amin'ny fifidianana ny zava-misy miresaka zao ny président Pokotany ty de efa niteneniko tamin'ny radio nefa ahitsiko eto zay président Pokotany natoniko rehetra na zay ananako zaho tamin'ny nandede de ny président Pokotany matory ny teneniny faritra rehetra iny misy tatsah io zany faritra misy tatsahana mivatra ny tatsahana nomboka Maivatanana teto any nekandrefanao de any Maivatanana no nandeha de aty Tamatavy amin'ny voaka aty Brickville amin'ny farany voatetiky dolo zany iny de saika atoriko am'ireny président Pokotany ireo milaza mihitsy hoe tsy avany am'ireo ny defaut-na lisy mpifidianana fa vao miangaly le disy mpifidianana de makany amin'ny délégué efa olona efa tsy ataonao anaty listy mpiry vonoana mbola averinao ihany nefa ny zava-misy de hoe hoany fotony anamboatra ny lisy mpifidianana tsy any ao amin'ny CENI ao amin'ny délégué ao ny tsy mety amin'io fa tsy any ny any mafantatra tsara ny olona ao aminy fa tsy tety zany rehetrarehetra zany de midika hoe tokony kondro mihitsika voaka malagasy antina zany rehetrarehetra zany resaka kely satria miditra zao mpianatra tsy maintsy asitsika resaka iny manao ahoana ny any ambany voalohany am'zany fiatrehana fidiran'ny mpianatra zany ny fahitanao azy ve efa tena mba vonimbonina efa presque efa tafiditra ve ny mpianatra sy ny sisa ny sentokely inona ny antony mampiseto ny dadatoaly hitatara kely tazavatra mampalelo ary napolotra-dranomaso misy any aminay moa zany tsena larby fakomaly io mbodratrimonaly io de amin'io larby io ny olona mitondra charbon amidy de misy olona efatra mitondra charbon efa mianaka mitondra ny ray zany mitondra ray gony ny renim-pianakaviana mitondra tapagony satria mibaby zaza zay mahefatra azy ary le zaza kely akiray mitondra tapagony rogony zany mitondra
de voapetraka le charbon de lasa indray le ranga any am 20 kilometra misy azy a mbola loavina ho amidy inona ny varotana an'izy mba hividianana fitaovan'ny mpianatra sy andoavana droit tena nalahelo aho hoe jeren'le boakely hoe tsinona lekony charbon gony charbon aloha midididiny amy 50 000 sy mahery kely io nefa ny cahier ao anaty paquet iray a eo amy ray alina 2 sy ray alina na 3 sy ray alina miary eo efatra zany no gono ata ho amidy zay vao mahazo an'io de telo zany ny tonga an'iny fa ny sisa de mampalaelo ane de tia mijery an'le boakely io ny atoana fianarana io milanja an'le charbon tapagony io satria zay ny zakany io ny atoana fitaovana io no vidina mando be dolo ny patalony rehetra iny satria avy any anaty ranona mandeha ranonando mitondra an'le charbon tena nalahelo any azy zany tsy hitako zay ataoko za koa zay mbo manitra de ividianana fitaovam-pianarana tsy teo ihany tsy tamin'ny commune Ambohidratrimo ihany fa nandeha naka-vato koa satria misy le ONG mpanao lalana mpanao vato rano any aminay de aka-vato kely koa anaovana an'io de jereko le mpianakaviana kipakipakipaky miaraka amin'ny zazakely inona no tena mamay mba ampianarana an'le zaza sy ividianana fitaovam-pianarana mampalahelo ane zany mba tia anatra de niresaka tamiko ary le mpitoto vato zay hoe mba ataovy hoe eny dada fa tena mahatsiaro azy zay am'izao dada ravalomanana satria tamin'ny androny a kitsokolera azo tablet azo tsisy zany droit zany tsisy ny écolazy ny zay zany miainany ary akehitriny alodoro zany rehetrarehetra zany de mahatsiaro izy natsiaro ny dada de reo tsara efa endrenina de tratsah izy a misy manko manao zao reo mpiasy reo tsy azo ny andaminy teny tsy azo ny karamana de mbola mitalo izy am'ty fotonana efa tsy mahalo karama tsy mahino ty hoe voavinjeo zay fa ny azy a any amin'ny olona tena fantany fa navitra azy mihitsy no etefany antsony fantana iretany zany io mandra-patonga ny fifidianana fa manatily izy fa ny flora valomanana ny nafaka azy am'izao fantrana lalina zao fa raha reto aminy de tongotrotry reto hoe akotrana in'izay lany nikary ary mba tokony tongasaina anareo hoe nyteneniko teto efa naveriko teto fa hoe raha mpitondra apetraka ny seny sy vidin'ny aseseny ao fa tsy vidin'ny ny vahoaka malagasy any tena safidim-bahoaka de zao ny zavatra etranga voalohany na ny olona lahatra ny eo tsy voafehiny efa nyteneniko teto zay ny olona lahatra ny gouvernement zay mpiara-miasa ao tsy voafehiny satria izy aza nangalabatony natongava tsy ara-dalàna ahoana moa ny fehezan'ny olona de miteny koa aho hoe ninninona zany atao tsy voafehiny reo ary izy koa tsy anara-dalàna mihitsy satria tsy ara-dalàna mipetrahany teo tsy anara-dalàna de tseo zao zavatra zao hoe tsisy manaraka mibaiko zany miopafiny ero ka miopefiny azika mahino zavatra foana isan-kerinandro isan'andro hoe nanao zao ny tarie maraka tsara nireny skandale reny anao maraka tsara gouvernora n'olatra mangory gouvernora melake faritra vakina karatsy eno ay daholo reny volamena valizy ohatrany mahavarina am'le zao ny mahavarina kely diso ara-diso tao arinan'le nitondrana an'le valizy de nisy zavatra azo fa nahazo loka olontsika fa navita orinasa industrialisation hoe champion so rasy eritreritra ihany so de le valizy so de ohatra misy zavatra hafa satria tao igny ihany iny le valizy n'olona ohatra napieritreritra moa fa zany hoe so de voasambotra am'zany tena milaza maro neto ny enjehiny fa ny mandainga amena fahalalahana de aleo aloha tsy miteny iny fa efa mandeha ny anina amin'iny fa zavatra resantsika fotsiny de hoe ry mpitondro impiry zay miteny hoe tsy hainareo tsy vitanareo mametrafy elana fa tsy haina zavatra tsy hay le rehetra zay bitapitahana ary ho anandray tofolo andrinirena rajoelona mbola tanora ianao miala mihitsy aloha makabana tsara de fidio le olona tsara hiary asa aminao fa ianao ne tsy efa teonao tamin'ny tetezamita mbola tsy zavatra nanjary deo koa no mbola mivelona mbola tsy mandeha am'zy izy ihany maninona raha mbo misentokely aloha mampahory vaoaka ary mpombazy de tetely zavatra mahagaga
raha mihainon'ireo eny manjery reo le manjery pombazy reo ohatrany tsy ohatrany tsy voaka eto Madagasikara ngamba nresahany fa vahoaka fa ohatrany hoe miadana be paradisy Madagasikara tsisy scandale eto ohatrany tsisy ninninona tsisy ninninona resahany reo démocratie misy ny fahafahana amin'ny teny liberté misokatra tsara tena zay ny haninao am'ireo radio pombazy miasa tsara le fanjakana miasa tsara matory tsy matory andro zao zay misy hoe le hoe vatsi-tsinjo hono gagy zay fa gony be da be ny aminay varibary eo kisaikizy dolo gony zany hoe mampinsapa zay hoe be da be any le vary fa nanjavona nytita le gony sisa nitanay be da be ny ampivaribary eny hoe hay ve nisy gonimbary be misy zany tonga teto amin'ny tony de zavatra manahirana zany de zao mbola misy ihany mbola milaza fa président misaotra président oliritsy le fahafatesan'olona sy le fahasairanan'olo zao ve nisy oranareo amin'ny atony mbola faly ihany sasany zany ary misaotra ny le député Brineliny tena faly am'zary misaotra azy ny antony inona no mafaly anao le fanohikeviny sy le fasahiny le fanohikeviny zao matetika de zao no nataoko ny député Timmayany ny solombavambahoaka fa akoatran'izay solombava-panjakana solombava-nantoko solombava-natoko ifampiary fotsiny eo na amitsirariny fa izy tena nafinaritra ary zay moa olona niaraka tany amin'ny 73 député ny zay tadidiko tsara izy ary mety tadidididiny ihany fa tena mafinaritra any le fomba firesany ary misaotranao monsieur le député fa tena mijoro ianao tsy mijoro amin'ny foto-kevitra mpitondranao fa mijoro amin'ny foto-kevitra mivoaka zany hoe tena solombava-bahoaka ihany koa ianao fa tsy solombava-panjakana ka de makasitraka anao ary aingany mba hoela ateza amin'ny asanao anao fa zany ny tena atao hoe solombava-bahoaka na de manao inona ny atoko misy azy na de manao inona ny olona toanany rehefa tsy mety de tsy mety rehefa solombava-bahoaka ny ilany tediavana fa tsy solombava-panjakana de mahafinaritra zany le zavatra ataon'le député iny tena isaorana manokana izy engany mba narady azy ireo député sasany fa isolo vava ny vahoakany ny fidianany vahoakanareo fa tsy isolo-bavany atoko oka zavy zay isolo vava ny vahoaka ilaza amin'ny fahasairana ny vahoaka matony zay miakatra amitony zay ne manana député fa matony zay miakatra tony ga isolo vavanay zany tsy re le député anareo tsy re izy tsy raha iny ny sezany namay azy de rehefa azo ny seza izy de eo izy ary tany nagaga tamin'izy nanao fampirezakevitra ane de fa hoe solombava-panjakana ny resahany ny zavatra ny teneniny aleo izy iaraka amin'ny fanjakana fa mandrosotsika inona ny zavatra ao manjakana vita ve ny lalana aloha satria fahazokana ambodratry manala manko avaty amin'ny rentran mandeha nareo iny izy efa potika manahoana tokoa ny lalana am'izao namboariny dada tamin'ny fotoanandro de potika zay ola zava manahirana ary tena za mieritreritra mihitsy hoe raha reo mpitondreo mbola hipetraka eo de tsy fantatro to zy ilazako ny vahoaka malagasy satria ny antony jerentsika zany zao hoe ny filaminam-boaka tsy mandeha am'zay izy tena mijaly avy eo ady tany zany zany tena anisany tena ady miodina any ambany voatra eny anandre voatra raha misy fa le tena manahirana zay ny ilantsika hoe efa misy lalàna to fa tamin'ny andron'ny frantsay mila voana ahoana moa ny ady tany de zao ny zava-misy am'le ady tany io ny misy zao mpanakarena mibody fotsiny tanin'olo anankiray 5 taona raha ingana indrindra iny ady iny de avy eo rehefa reraka le tsy manambolaka de tsy mahavita miakatra sy midina tsony de lasa le manambola ho azy io le tany zany hoe io lalàna fanana tany io zavatra rehetra io zany mila mila fanamboarana ho anaitatsah zao de mahafantatra mihitsy hoe ny omby ny tena azaonay mamokatra be da be kokoa ny fananana omby le kibotao manko efa tsy araka zany fa omby no tokony anananay nefa fahavalo le niaina indray izy atahorana rehefa miompiompy avy eo mbola be taratasy pitsopitso amy be da be
raha ohatra ka mampiatra hoe le vaokany le vaoka malagasy ane mahafantatra tsara hainy tsara mifeny io filaminana io raha menazy le fahefana manao diny izy a manao zavatra aminy izy de vitany tsara io satria fantany tsara le zavatra hoe olon'ohatr' zao am fa mampalelo an'izy ireny na hita fa manjary matahotra na mitory azy izy satria mandeha kely any izy de vetivety izy de mivoaka voatery ianao lasa manampitamby azy izy efa manao tsy mety ndray lasa tambatamba lasa matahotra azy ianao satria ahafahany fanjakana sy ny afakany gendarme ahafahany tena marina tena tsisy fifampitokosana tsony a eo mpitondra sy ny vahoaka am'izao fotoana zao mbola fanampiny zany ko le mbola konokononona mbola ibody fahefana zao ne zavatra misy any Andriamatofanire efa elo zao hoe tiany rajoelina anao sy tsy tiany rajoelina zava-misy zany zao a de raha hoe tsy ty aza tonga mifidy raha hoe ty tonga avy mifidy zany hoe efa karazana efa mieritreritra ny ibody fahefana de amin'ny resaka ohatr' zany natao misy ko zao resahana any hoe araky ny feon'ny mpanohitra de asiana olona manokana ano ny lisy mpifidianana ngamba tsy ny mpanohitra ny zavatra ataony de ngamba tsy zay ianareo ihany manindrendre olona alefany fa tsy ny mpanohitra anao eny mba iraisany aza mamitaka vaoka aza mamitaka anaita fa zay a tsy mety ambakainareo tsony fa ny zavatra tetenay mety aminay de zao foany any io bulletin unique io ampitahanareo sy mora angalaranareo faharoa ny manana olona tsirairay avy ny candidat anankiray ohatra zao ny ty manana olona any am'fokotany tokony hoe lisy mpifidianana aloha ny atongavana eo manko ny olana tonga zao lisy mpifidianana tsy azo ahitsy tsony fa tonga dininy io hevitra fanavozana tanteraka tsika zao mila fahamailona tsara rehefa ny total azonao natahoana iny natahoana tsy mahahoan'le osoko satria zao le lisy mpifidianana midina avy aty ambony aty a tsy azo ahitsy tsony finy tonga di fidianana de misy efa maty eo mbola mahazo karatra mbola misy kara-pifidianana tonga ao de avy eo nefany a raha ohatra ka hoe mba atsona zany le solotenan'ny candidat ijery hoe reto lisy mpifidianana niakatra na lefa président pokotany de tonga koa izy de mbola atsona de raha misy kara-pifidianana hafa ao a olona efa maty na olona efa mifindra mbola misy kara-pifidianana tonga de vitiny iny tsisy ny alabato iny iny mbola avadiky resalava io sy le namanana délégué izy tsy afaka atreo ihany voaka zao le fifidianana ny riva zany voaka amin'ny enina mirakona le ny olona ny ambanivohitra tsy afaka anatitra iny vato io fa mbola mandeha misakafo aloha le délégué zany anaraka an'iny de eo iny a efa tsy hitany tsony zay momba an'iny atreo zany farany zefy vadiny eritreritra tsara ny paka vato any aminay a miaraka amin'ny gendarme mbola makana kazidandy paka vato le vato mpifidianana zay mako azava lisy fa tsy hoe paka vato le moelon fifidianana mbola makany akazinandy avy eo a tsy manaraka goudron fa mbola mandalina mbola maka ny vatony vao rano vao manjakan'indrina zay vao makany manjakan'indrina zany hoe tsy goudron zany ny araha firy andro zay tsy fantatra tsony na firy andro izy vao tonga any fa de zay aloha ny arahana mbola tsy aminay any zany tonga direct fa mbola midikodana le délégué fa treto ihany fa tsy afaka anaraka koreniny manjakandrina any iny miova ahoana ary zany rehetra zany mila hoe fanamboarana ahoana ny fomba anaovana azy tokony hoe rehefa vita le fifidianana any amin'ny fokotany de mbola hoentina ery amin'ny commune de hoe nianina zao de voaka eo le hoe tato commune zao zao pourcent ny nianina zao pourcent de alaina sary iny le isambato io de alaina sary iny a dininy elefa iny no era tonga de alefa amin'ny onjapeo rehetrarehetra hoe zao ny tary de am'izay tsisy alatra tsony tsy mivadika tsony iny fa
mbola be dabe le pitsopitso be dabe zany fomba tokony ahitsy amin'ny fanaovana zay le cadre juridique nambara ny vondrony européenne tao anatiny le rapport final ny hoe toena betsaka ny zavatra mila fanamboarana le etaetanao zao zay a efa ao anatiny le netiny député Mambra Bendrina Omaly zany a le tatitra tena détaillé izy a tena hoe voatsinjara tsara mihitsy ny hita von'ny européenne tamin'ny fifidianana 2024 ary namezan'izy ireo a tourmarque na hoe recommandation ny amin'ny anatsarana fifidiana ao ato fa tsisy nataon'le fanjakana le izy de mbola manamafy am'izay recommandation zay von'ny européenne ary tsy vitan'izay Dadato Alfred fa le resaka teo momba senia sy ny ACC de napetraka izy ireo mihitsy ny ayany amin'ny fametrahana ny reto filohan'ny voameram-pirenena mahaleo tena ho amin'ny fifidianana senity sy ny fitsarana momba ny lalam-pandrena zay manana fiandaniana any amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ka le etaetanao zao zany ohatrany hoe zay natononao no natsatsiky ny Union européenne na zay naton'ny Union européenne natsatsika ao fa mitovy amako zay lafin-javatra zay tsara maraina zay mba ho fatatsika any ambanivoly rehetra tatsaza zay solony Dadato Alfred teny eto zay resaka zay mino fa mety mba hafalana eo any zay satria efa manosika ny am'izay tena fanatsarana ary zay le ilaina ny le fikoanandom-pirenena mino fa anisan'le makasitraka ny anaovana le fikoanandom-pirenena ianao handinihana an'io tontolo mpifidianana io sy ny raharaham-pirenena miresaka tatsaha de miresaka fifidianana ny any amin'ny tatsaha ianareo zao ny magaga am zareo zareo izy io le mpitondra aloha manko avahantsika tsara any amin'ny tatsaha zany a tokony ilaina le hevitra satria aminy tena ahitana ny fanarotam-pahefana sy ny zavatra tsy mety satria areo koa ny maro anisa fa rehefa misy io le fikoanandom-pirenena mety tsy ho ataony eo ny tatsaha nefa manan-kevitra ohatra zao fambolena ny teknisianina mpamboly a de manana ny traikefany zay mpamboly ko tsy azo ambanina fefa mahafantatra ny traikefa efa nanananay zay reo ny atambatra mambokatra tsika fa tsy le teknisianina ambony latabatra niny elefany zezika ataotsika eo reo zezy bazary zay tsy mety am'le tany tsy mety am'le tany reo ny atao ary tsy mety am'le voly tsy mety am'le voly fa maninona raha ohatra ka misy teknisianina midina mihitsy any mijery hoe ty tany ty zao ny tsampy zezika ohatr' zao ny mety amin'io de fampiresaka amin'ny tatsaha fampiresaka amin'ny tatsaha de mandeha tsara fa tsy hitako mihitsy zay mahatonga atsika tsy androsony hoe mahatonga tsy ambokatra ary zava-misy ahoana ny fomba nitarana an'le fambolena raha tsy misy ny fandrimpahalemana tsy afaka mitatra io na nahoana anao nahoana mamonjy lavitra ny tanàna izy fa miverina ihany izy ohatra dabainy daliko veriny fanana neny izy atahorana zay indrindra de dikely zany a hoe ahoana ny tena rafitra hitoranan'io fandrimpahalemana io izay tatsany manana zavatra ahafahanay mandamina ny ainy aminay fa matetika raha vao mipiatra an'ireny zay ohatra le tany ambilibe tsy haiko hoe tsara izy iny voa marsy tsy haiko le hoe de goga izy iny hoe napiatra de aveo voasazy le olona io ne raha tsy hoay zay nefa tsy mahatokony fitsarana sy ny zandarma tsony de tianao zay hoe ahoana ny fomba hamaizana an'le izy inona ny anton'izay tsy mahatoky an'izany ny tatsahana any ambanivohitra voalohany aloha so de mba hoe fakahalana fitondrana kosa zay tsy fakahalana fitondrana voalohany aloha le olona samborona vetivety de miririo de zay lasa matahotra faharoa le fanjakana zany raha ohatra ka raha ohatra ka misy ohatra hoe mba mitory le vao any ambanivohitra de eo am'le fitsarana eo avezivezy eo farany kivy satria tokony izy zany tonga de tsaraina le olona de vita tsy kory ohatra ny tavavoaka piritsaka tampokany le olona de nitenandray lasa matahotra lasa tsy titory zay ne mahatonga ny fitsaram-bahoaka io sisy satria ny antony le vahoaka zany efa tsy mahatokotsony nefa mbola iverina ihany le mpanao ratsy tsisy famaizana atao azy raha reo gadry reo ne ny asiana ohatran'ireny hoe misy alevany amin'ny tany malalaka de miasa nareo maramila reo koa reo maramila be dabe reo alefa amin'ny tany malalaka miasa satria raha maramila misy an'izany nge taloha hoe fonja mamokatra de lasitsika fa mandany vola reo na ny fonja na ny maramila nefa mandany vola
ohatrany tsy hitako zay ataony inona no arovana eto hoe nydalo ny arovana nefa dalo ngavoaro zany zavatra mampalaino am'le mpitandro ny filaminana am'le zay le fandrimpalemana zany a de ty zavatra mahagaga raha vo le mpanohitra na hoe misy olona mano hevitra gagy anao hoe manana maramila betsaka ihany ty vanjakany ty fa rehefa ny ambany vohitra na nydalo ohatra ny laza tsy ampy fitaovany tsy ampy nisy tsisy carburant tsisy carburant ohatra ny mahavarina ihany hoe ahoana efa tsy haitsony malasa eritreritra be zava-misy aketo de meto de miteny hoe rivoaka malagasy io aza vely ipetraka de mitaonindreo fa verytsika tena very zao zava-misy ny mpianatra zanaka ny ray aman-dreny ampianarina mampiana-janaka ny ray aman-dreny lany fatotra mampodrana tsisy asa efa ataontsika hoe mianatra ny akatso ny sasany mianatra amin'ny lisensy sasany lasa verina ny ambanivohitra efa tsy haintsony le asa ny ambanivohitra maramila ohatra ny hofanina kely any de alefa miverina ohatra ny lasa asa ampianarina iady amin'izy ary izy aveo lasa manao dalo le farany lasa tsy mahavita le fambolena tsozy lasa vesatra ho an'le ray aman-dreny le zaza ampianarina satria tsisy le asa gagabe ao hoe misy orinasa zao vite nefa fantatra eny ambanivohitra loka mihitsy zay aty Afrika fa tsy hitanareo any ambanivohitra ve zany fantatra hitanay iny fantatra eny ambanivohitra le hoe tsy hitanareo ve le hoe orinasa natsangany le tsy mahita an'izany zay tsy fantatra aloha tsy haiko fa porofo hoe afantarana hoe tsisy zany be da be le zanaka nianatra miveriny nianatra ty andrenivohitra de verina any ambanivohitra be da be le zanaka niasa mikato le orinasa isany miverina any ambanivohitra de manao ino mamboly inona no ataony eoko le fanana azy efa tapitra namidy ampianarana azy zany iny avao koe tandinin-doza mihitsy ty firenetsika ty raha zao mbola mitoy raha mbola reo mbola sanaty mbola engany eo sanaty vavy miverina eo de tena manahy mihitsy afa tena ifampihinana mantatsika malagasy hoandreo mpombazy zany mahafaly anareo ve zao fahorina sy fahantrana sy von'olona be tao fireneny zao mbola reo ihany nofikiranareo reo ihany nieteretinareo tamin'ny andro ravalomana tamin'ny andro rajonarompianina mbo faniratra kely zao de indrisy ka gamba efa kaikikaiky ny famarana azy satria raha be loatra koa ny teny manjary tsy tafita fa de antso no atao ianao avy any ambanivola ane de omena fotoana mihitsy mba hahafahanao maneho hevitra sady nisy fanontaniana manitikitika ay very fa manitikitika ampiana tsy hoe mahatatsah de tsy maharaka vaovao fa maharaka vaovao le dadatoa Alfred ianao ohatrany zanaka mpitolona salasala am'zany zao izy vonizongo sa tatia falotra anjorobe taty zao zany fa tandehany tantara vonizongo zany manko ary zany zao mifandehany tantara mambodra trimoanala minambodra trimoanala de ny olona mipetraka tany ambodra trimoanala naraka ny vohitra ambodra trimoanala io de olona vetsy ambodra trimo ary nisy tandapana olona be olona manamana ny maizy azy tamin'ny andro valina fahatelo lefa tany anaty ala io zay mbola voakako eto amin'ny mbesy ny tantara fa misy tantara be da be ao anaty ala amina io anelalerana commune Ambodratrimo anala sy commune Mandilaza tamin'io commune Mandilaza io nisy vazaha zay atao hoe le sport ny anarany nisy vazaha koa taty Marovitsika nisy vazaha tatany Anjiro ireo vazaha reo no tafian'ireo anion'ireo mena lamba reo ny tsy fakasitrahany de be ny tantarany ao anatin'io aty aloha de misy amorona aloha de misy toerana hoe Ambotranjombona zany hoe Ambotranjombona io mitsoka andrombona rehefa matazana fahavalo avainy am'le renivohitra soavina le soavina sy lalana avy aty Kazidany zany eo foana mandalo ambony manko le Ambotranjombona io de eo zany mitazo reo tsara tanàna de mitsoka andrombona izy de fa miomana ny aty ala zany mena lamba fa ho avy zay le fahavalo de misy toerana ampitsofanafo rehefa motra zany ka mandreno le tsombona de arehitra le afo de midonaka ny anaty de hita le setroka analerta zay efa miomana zay efa alerta zay de misy am'le Ambodratrimo
le bodratry loatsy na le bodratry io misy zoy lava be tao anatin'ny tany tao fa ohatrany efa mampatahotra miditra ao am satria efa mirodarodana tao amin'io fierendry zareo de nisy tsy fantatro tsara fa nisy fitaova ohatrany hoe nanaovana nisy vazaha niaraka taminy nampianatra fitaovam-piadiana tao ohatrany hoe vanja zay le izy fa tsy daiko tsara moa satria na le tia vela le olona tia tanàna tsy de mahafantatra an'le tao anatiny loatra satria misitrika ry zareo tao de ao amin'io nelan'elan'izay a misy toerany hoe Andravazaha inona ny tenao tenena am'izay le tao amin'io Andravazaha eo nisy vazaha matiny tao ary de tavela tao mibasiny le tateoriana vo hita le basy hoe nisy fatina basy hita tao efa le ala zany efa lasy zao fa tsisy ala tsony eo de ao anatin'io zany a misy hoe Andravazaha de be da be le toerana ohatra hoe zany ambobololona zany a zany ravololona zany a olona nanana izy tamin'ny androm-patsaka de tolona daholo zany tantarainao zany tolona mena lamba daholo zany tao anaty ala tao anaty ala tao zany mena lamba zany ianao zany zanaka mpitolo ianao zay zany le hijoronao zay le ijoroko satria raha jerentsika zany ny zava-misy eto Madagasikara tsy matafita ny tolona eto ane de zao hoe ty zany mba hisotomako ny saitsika kely indrindra fa mpitolona tao Magro za de anisany tao ary mahafantatra daholo lefa mpitolona tao be da be ny hetsika sy ny fihetsiketsena nataoko tao ary raha hitantara hoe izay zao se Alain Remseza no jara trakteraka ny Antananarivo ty iantso amin'ny fanoerana ny teteza metitra velo voalohany zay zao le anisany zay sery Alain Remseza Arfine mpanao gazety nefany a zay tsy mbola ny sasany moa nandesiza fa zay tsy nieritreritra zay sy izy zany satria ny anay de hoe nitolona takinay tamin'ny voalohany de hoe ny ametraka ny Ravalomanana meran'ny président Ravalomanana fitondrana de ninona zavatra de mbola tsy nieritreritra zay sy izy zany aloha zay izy hatram'izao satria mbola tsy vita le tolona manahirana am'le zala mahasisa mako voafefe tsy afaka manao le tolona tsony izy tsy afaka olom-boafidy hoe afaka andeha bisikileta ne le amy sasany am'zany mijery efa niteneniko teto ny fomba nangalaram-bato zay ny tena nakamao fomba nangala raha le fomba nangalaram-bato natafakatra an'ireo ny mbola avo tsika tena dalandrindra satria efa navo de mbola avondray dikan'izay a fantarina lizy efa niteneniko teto ny tany saiko teto kanefany a mbola misy fotoana amerenako azy tsara hoe zao avy ny zavatra natao mba tsy hoe efa zavatra navoatsika de mbola iverenatsika avoatsika ndray ka maraparantsika io ny zavatra mahatonga anazy zany hoe iezaka mafy a voalohany indrindra le raha an'le mena lamba ato amboko tsy mametraka hipetraka am'izao ny fitiavan-tanindrazana ny tolona zay nataoko ametraka amin'ny Flora Valomanana eo amin'ny toerany mbola tsy tonga tsy mbola tafapetraka io izy satria izy niany atenaiko fampitrondra n'ity firenena ty mety misy ihany fa izy aloha hita le kitsapatsapany manimba firenena satria ny antony betsaka zao mde olom-baovao le olom-baovao ne tsy manan'olona apetraka amin'ny gouvernement fa reo korokoro ihany no ramasiny io reo ratsiratsy rehetrarehetra no iazakazako ary le tsara misy fiteny hoe miendry modivoko fa ny adala misisika le adala be zao ne mavony fotonany io vao nazo fahefana io tsy nomana de le modivoko mipirina ty fa le mambatsezany azakazako daholo zay mahatonga anao hoe ijery tsara manafatra tsara voalohany lisy mpifidianana tompoko de jerena isan'andro raha vao tonga de jerena ny namana jerena zay tsy izy entanina koa ny voaka ifidy satria le mandeha le feo hoe raha tsy tian-drajoelona asa tonga mifidy jera tsara mahazo be da be zany raha ohatra ka tsy mitandrina zay tsy tian-drajoelona zany tsy asaina ifidy fa zay tian-drajoelona tongava mifidy zay ny atao hoany mba voatrano zao dikan'izay a efa manao lavazy sary izy nidobodonan'io sezio ary mampalelo atsika de zao ero zareo mandany vola be mandany tena zany tany amin'ny faritra mananara sy maro tsetra zany ane sambavy zany nandanina vola mihitsy teto hoe raha mifidy Andravalomanana nareo a ataony ohatrany vidin'ofy sy ny vidina legioma ny amin'ny vanilina nareo nandanina vola mihitsy nampelany zany resaky zany fa honatsika raha manao ny mbo hiadiny famarinana mbo hianana tsy mbo misy kely hoe mba ezaka atao hoe tsika tsy hoe mila vola za de miteny eto any am'ireny faritra reny io a de averiko tsara
rehefa faritrazena leo any président pokotany am matory de anontaniko tsara président vaovao sy le taloha de taloha le Rofany Ravalomanana fa raha mbola hoe mifany président Ravalomanana tsy mivady mpanekena efa manana tongotra be da be tsika any fa ny manahirana atsika tsy reny niazakazana ao any amin'ny base fa le olona efa mpivadika palitao intelo reny niazakazana de tsy ohatrany tsy mitafita le marantsika tsara ihany raha mitondra ianao fisaorana salama zany mety misy tatsako any de tena manangy tongotra mihitsy raha dadato Alfred zany tena mpitolona raha mena lamba ny rehetrarehetra mba miandry ny afatrafatra avany aminao tsy fantatra indray rovina indray moa no hiakatra zany de rehefa miakatra de mandalova ihany na metsolo elohan'ny andalo zany andaminana fotoana satria ny feo any tatsako feo ngeza be satria malagasy maro anisan'ny tatsaha eto Madagasikara ndahoara sady mamarantsika ny afatra petrako amin'ny tatsaha dia tsotra be ny tatsaha namako aza voafitaka reny le vola kely lambahoany kely t-shirt kely voafitaka an'ireny ianao de vola kely divadika ny safidy hano le vola fa volanao ihany aniny ampiasainy amin'ireny hano fa ny safidinao aza midy ary lisy-pifidianana io de averiko ihany fa mailo mihitsy mijery an'io ary farany de tongava mifidy tongava daholo mifidy na sanatria vato fotsiny ataonao rehefa tsy azoazonao fa le inao tsy tonga mifidy iny de ohatra mifidy endry zareo satria ny karatrao listanao de mety voamarika tampoka hoe lasa matera vitany mampifidy azy ka makika novelle vitsy tsy ataony hoe mifidy tika de le raha ty ala am'izao fahantrana lala zao isika de le fototra napiditra zao fahantrana zao aloha aleo hiala tany mihitsy fa raha mbola reo neo mafimafiny zao fahantrana azy zika ka dia afatra ny ataoko hoe tongava mifidy jereo lisy-pifidianana resefim-pokotany reny mba ataovy namana de tambatambazo tsara de resao satria reny zany mety ampafantatra atsika ny hoe tena resako teto aloha fa tsy avany am'ireo mihitsy le fahadisoana amin'ny lisy-pifidianana tsy avany mihitsy fa voame any amin'ny délégué sy ny karazany ihany sy any amin'ny seny ihany ka noho izany mampahiran'ireo président pokotany fa fahenoko feonareo be da be nitenenako eto fa tsy avany aminareo ny défaut ny lisy-pifidianana fa any amin'ny seny sy ny karazany ka de mahireza daholo tompoko engany mba zavatra tsara no ataotsika zavatra metrika satria raha ohatra ka alakalabato ny eny atsika eto zavatra tsy manjary no atao de zao tsisy zavatra manjary fa de zao eny atsika zao de raha ohatra ka mbola zao ny eny atsika mbo manahoana reny taranaka faramandimby zay fa de mandram-peona de misaotra betsaka misaotra n'Andriamato Alfred tsika na dadato Alfred zany avany Ambohidratrimo anala any tonga miaraka amitsika eto mifampizara vaovao mitondra feo an'ireo tatsahany anaty lalan-dratsy any ambany ravikazo miaina ny fahoriana ny tseran'ny aina ny tsy fandrimpahalemana ny fahantrana zavatra nambarany teo daholo zany resantsika zany de makahery atsika tatsahany amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika rehetrarehetra any de misy avatrafatra maro samihafa de anjarantsika mandray zay tandrifintsika amaranantsika azy angamba ny kokoa zany ho atsika indrindrandrindra le namana ny Ampitandramasina Le Piau en Velay zay ny anaran'le toerana ny frantsay any zany Le Piau en Velay dia anaovana kokoa sy kopakopa-tanana satria mpanaraka tsy tapaka ny fandarana maro be ianareo fa zay mitononona teo aloha de nitononona zany mba azotsika azy mandray tsara n'le hoe hitanay avokoa reo fakasitrana sy fakahirezana ary soratra zay zaraitsika any Marsay tsy adino de anaovana kokoa ny ao Toulouse ao Limoges rehetrarehetra mpanaraka atsika de anaovana an'izay kokoa rehetrarehetra zay misy tranga hafahafa eny amin'ny faritra Analakely eny moa zany tsy fantatra hoe inona le izy ohatra misy fitangorongorona na resaka sinoa tsy fantatra tsony de namana misy efa ny sary moa avy any toerana eny zany de rehefa misy ny fotoana azona ny vaovao mpanao gazety ny MBS moa zany miezaka mizara izany akasitrana daholo tsika rehetrarehetra na vita ny herinandro ary nanitsaka izay volana septambra vaovao izay hampiditra mpianatra isika amin'ny fiandohan'ny herinandro io satria voatondro ny 15 volana septambra ny fidirana zany de makahery atsika ray aman-dreny mpianatra rehetra zany ary
dia hanao ny farany herinandro mahafinaritra ary mba ho femy fifaliana eo anatreha ny tokantrano na eo aza zao hoe amafy ny fiainana zay lalovantsika eto Madagasikara zao. De makasitraka manao veloma finaritra antsika rehetra indray tahakan'izay fa nataony Rina teny am-piandohana ny amin'ny fanarahantsika dia veloma zany ho an'ny farany herinandro de hiatrika indray tsika zany ny miara-manonja amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao io. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.